aleloia midiran'i jehova ry fanahyko idiran'i jehova aho raha mbola miaina koa eny ankalazan'andriamanitso aho raha mbola velona koa rehefa namalala amin'ity sabata masina ity ho fidirantsika sy ho fankalazantsika ilay pahary antsika dia andeha isika iray feo amin'ny voary rehetso manerina izao tontolo zao manerina amin'ny planeta rehetso anao ny hira fidirana fisaorana ny hira fa 7 tsaroanay tokoa izao hira fa 7 tsaroanay tokoa izao ka manasanao any an-tsano any hiaraka aminay eo mpitsanganana anatanteraka izao hira izao
manasa antsika rehetra ny atokantrano any tenako hiaraka iombovavaka amiko amin'izao vavaka izao. Ray masina misaotranao izay noho ny fitantananao ny fiainanay, misaotranao noho ny fiarovanao anay tanatin'ny nenemana, na dia teo aza ny olana ny toe-zavatra nitsanga marobe tamin'ny fiainanay dia niaro anay ianao, ny tantananay ianao, ary afaka midera sy mankalaza anao izay amin'ity sabata masina ity. Tompo, raiso izany dera saotra laza atolosainao zany, satria mendrika ao anao zany. Atokany ho anay zanako kosa nefa ray eo ny famelan-keloka feno ny sabatanao. Ifonanay aminao ny tsy famendreanay ny fahotanay rehetra tamin'ny enemana izay nandalovanay iny. I Andriamanitra ray eo diovy izahay, sasao madio izahay, ka fanirinay ity sabata ity dia sabata famelan-keloka, sabata fanadiovana, ary sabata anomboanay fiaingana vaovao miaraka aminao. Ray masino, atokano anay ihany koa ny fahamasina ny sabatanao sy ny fitahiny ny sabatanao, ka izay rehetra dia samy an'izay fitahiana feno avy amin'izao sabata izao. Jesosy malalo, miara aminay ary amin'ity sabata ity, meteza ho eo anilanay, ka naiza misy anay any atokantrano tsirairay avy any tompo, dia aoka ianao ny toetra eo anilanay. Ary misaotra sahady satria azonay antoka fa hitasy anamasina anay mandritry ny sabata ianao. Fatononina amin'ny anaran'i Jesosy zoka izany vavaka izany. Amen. Ampifaliana indray ry havana malala ny arabanantsika amin'ity sabata masina ity. Azoko antoka hoe betsaka ny zavatra niainanao nandalovanao tanatin'ny enemana, ary isandrinja no andeha hisoratsika an'Andriamanitra noho ny fitantanany, noho ny fiarovany, noho ny fidirany antsihatra tamin'ny fiainanao. Lehibe tokoa mantsy Andriamanitra, ary mendry koa hajaina izy. Koa fanirina amin'ity sabata ity, ny anonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy, ka hitoetra ao aminao, hitoetra ao tokantranonao ane ny fiadanan'ny tompo amin'ity sabata ity, ka isika tsiraray avy dia samy higoka fifaliana, samy an'izay fitahiana avy amin'ny sabatan'Andriamanitra. Amin'ny teny ity dia anaraka ireto fandarana maromaro reto isika. Voalohany indrindra amin'izany dia andeha anaraka ny tatitra maneran-tany isika. Rehefa vita ny tatitra maneran-tany dia hiaraka amintsika eto ivololona hitondrantsika amin'ny lesona ny zaza minono. Aorianan'izay, Iadonia hitondrantsika amin'ny zaza abodo, Izaninina hitondrantsika amin'ny lesony ny ankizy, Ivatsoa hitondrantsika amin'ny lesony tanora zanjiny, Elina hitondrantsika amin'ny lesony mantoanto, ary Ertina hitondrantsika amin'ny lesony zatovo. Koa dia andeha hifantoka amin'izao sabata izao isika ray avana. Tratry ny sabata taolo indray sika rehetra, iraka tsy dia mahazatra ny Tokyo, izay indray no lohateny tatitra ho entina amintsika anio. Tokyo izay araka ny fantatsika fa renivohitra Japon, ary ao finaritra ary. Angamba tsy dia hoe zava-baovao mahafiangonana adventiste tsika izany hoe mandray anjara amin'ny asa fitoriana izany, satria izany mihitsy no iraka nampanaovina antsika.
kanefa toa tsy mahazatra loatra raha ity hetsika vaovao fitoriana filazantsara ny Tokyo ity. Mavesatra tokoa ny asa miandry ny fiangonana ny Japon noho ireo olona tapitrisany monao amin'ny renivohiny izay tsy mbola nandre mihitsy ny avatra adventiste. Resy lahatra izy ireo fa raha tsy misy paikady vaovao ety mitory dia mety tsy handre mihitsy ny afatra ireo olona ireo. Noho izany indrindra ireo mpitarika any an-toerana dia nanasa ireo mpiandraikitra ao amin'ny diviziona Azia Atsimo sy Pasifika hanampy azy ireo amolavola paikady vaovao antsoina hoe iraka tsy mahazatra. Hetsika goavana izay mifototra amin'ny fananganana fiangonana arak'izay tratra sy fitadiavana olona atao mpianatra. Ny fanalahidan'ity paikady ity dia ny asan'ny mission globale izay mifantoka betsaka amin'ny fitadiavana olona sy fitaovana ampiasaina amin'ny fizarana ny filazantsara amin'ireo antokony olona izay tsy mbola mifanerasera tamintsika mihitsy. Eto Tokyo zao iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra tany izay misy ponina eo amin'ny 700 tapitrisa eo. Goavana tokoa ny fanamby ary tena lehibe ny tanjona. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 4:10 dia maniraka antsika Andriamanitra. Andeha ho any amin'ny firenena rehetra sy ny ponina rehetra. Tsy mbola vitantsika loatra eto kanefa amin'ny fianakavian'ny fiangonana adventiste maneran-tany antsika no ifandraisantsika amin'ireo atokony olona monina eto amin'ity tanàna ity izay tsy mbola nandre ny afatra entintsika. Mihabetsaka ny fahasamihafana hita eto Japon ary samy manana ny fomba fiainana sy ny kolontsaina avy ny olona. Isan'izany ireo tanora tahaka ny Sony Beni izay mampiasa ny lamaody ho fomba anehoany maha izy azy manokana. Tamin'ny fotoana nandalovako tetỳ amin'ity lalan'ny Takeshita Dority voalohany dia fitafiana milokoloko be no hitako. Lamaody Lolita dia ozy aho hoe wow, tena tsara mihitsy izy izany dia tapa-kevitra tao arin'izay fa hisafidy ny hanao fitafy ohatr'izao. Rehefa tsy manao makiazy dia ohatry ny hafahafa be izany, fa rehefa ohatr'izao dia ohatry miteny azy ny paosiko hoe jereo ny paosiko re olona, za zany ohatr'izao mihitsy Efa tafapetraka ankehitriny atao hoe fiangonana misionera mpanorina fiangonana, mianatra ny fiteny sy mikaroka ireo fomba mahomby enti mizaran'i Jesosy amin'ireo Japoney, ary rehefa tonga ny fotoana dia anangana tarika mpino vaovao izy ireo, ka ireo tarika ireo indray avy eo no hitaona olona hafa. Ny ministera mpamakiny ny mission globale no hanohana azy ireo amin'izany, sy ireo hevitoeran'ny fanantenana an-tanan-dehibe, ireo mpiasa sitrapo ihany koa, ireo rehetra ireo no anambatra ny hery taomana ny mponina eto amin'ity tanàna ity eo amin'i Jesosy. Ny pastora Nozomo Bara izay filohan'ny federasiona ny Japana Atsinanana no hitarika izany ekipa izany. Efa taona maro laza izay no nananany fanandramana amin'ny fananganana fiangonana miaraka amin'ny vadiny Sasiko dia tena tsy mandray anjara mavitrika ihany koa izy ireo amin'ny sampana mitidina ankizy. Andohan-toerana mafilo azy moa ny pastora Bara ka handray ny andraikitra mahatalem-panampy amin'ity iraka tsy mahazatra ny Tokyo ity. Raha Tokyo manontolo dia misy mponina mihoatra ny 700 tapitrisa eo. Fa ny atao voany dia misy eo 10 tapitrisa eo. Kanefa 700 amin'ireo monja no manarika Fanompoam-pivavahana isan-kerinandro manerana ireo fiangonana adventista misy 10 izay misy eto. Izany hoe mampiray adventista iray izany mila miasa sy mizara finoana amin'ny olona mihoatra ny iray alina. Goavana tokoa ny asa miandry eto Tokyo. Mety miatrika izany asa goavana izany dia nifidy ny lafiny ara-pahasalamana ho anisan'ny fomba hoenty mitory ihany koa ireo pastora japoney sy ireo misionera izay miasa any. Hamafy ny vomandritra ny 5 taona ho avy ity paikady iraka tsy mahazatra ity ary tsy hijanona eo akory ny iraka. Itoy hatrany ny ezaka nitarana ny ambaindain'ny asa mba hiantraika amin'ny fiainan'ireo mponina mandritra ireo taona ho avy rehetra. Tsy hijanona amin'ny tanjona iray akory izahay amin'ireo hetsika sy programa izay atao, fa eo ihany koa ny fambolena fifandraisana amin'ny olona sy ny fitadiavana izay ilainy. Dia ny fampiasana ny fomba fiasan'i Kristy izay tena ho ampiasaina ihany koa amin'ity iraka tsy mahazatra aty Tokyo ity. Mitaterina amintsika amin'ny fotoana manaraka ihany moa hoe anahoana ny fomba hitarian'Andriamanitra ity hetsika ity. Mandritra izany fotoana izany kosa dia azonao atao tsara ny manohana ity iraka tsy mahazatra ny Tokyo ity. Misaotra anao hiaraka hitondram-bavaka amiko ity tetikasa izay ho tanterahana ao anatin'ny 5 taona ity mba hizarana an'i Jesosy amin'ireo mponina eto amin'ity tanàn-dehibe ity.
betsabetsaka amponaya koambitenenare jeso malalo izahai aino tsarana kahiroteny avy amina hitbetsabetsaka amponaya iroteny avy amina hitbetsabetsaka amponaya. Sikiareciza nuokasamianatra o avelau ireo talo fijeria fanoatao vaova avoko ny saina sy ny fo fiangana vaova efaliao satribola afaka manja ilay tompoty zay maty hoanay fiaingana vavay
tonga eo amin'ny lesony sasaminonontsika zao rakizy mingafatsika ankizy rehetra akatoerana amin'izay fa amerina lesonytsika efa mamarana lesonytsika andrany a petraka tsara daholo fa mihaino lesona zao a zazakely voateraka hatramin'ny 2 taona makatoerana daholo fa efa anao lesonytsika zao mihaino lesona tsara daholo a ao manao fampiarahaba aloha kopakopa tanana manahoana tompoko eny ary efa mahay lesona daholo zao a de averina ny lesona mamerina sisa ina moa ny lohatenin'ny lesona miara-mamerina isa 2 telo ny ainao n'Andriamanitra i Samuel. Bravo! Efa niteny daholo ny ankizikely rehetrarehetra. Eny ary inona ahoana ny tsenjery miaraka tao mafy be mihitsiny isa 2 telo ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehova. Farany averina farany miaraka isa 2 telo ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehova. Bravo! Tena mahay lesona daholo. Tantaran'iza moa rakizy ny antsika tamin'ity volany ity tantaran'iza moa tantaran'i Samuel zaza. Taiza moa izy napetraky ny neniny taiza moa izy napetraky ny neniny tany amin'ny taperina kely. Mahay be daholo ny ankizy tany amin'ny aiza moa samy taperina kely any amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Iza moa ny ara-mipetraka tamin'ny tany iza moa? Bravo! Ely mpisorona. Ina moa nataon'i Samuel? Nanampy any ely izy nanao raharaha tam'le kifafa keliny namafa tokotany de namafa trano de ina koa de namafa ny fanaka rehetra tao amin'ny tempoly namafa n'le fanao fanjiry nataony madio be mihitsiny ny fanao fanjiry tao amin'ny tempoly de ina koa moa nataony de nam'le ratsika rehetrarehetra isa 2 telo I Samuel kely nanompo ny tompo I Samuel kely nanompo ny tompo izy. Mirehatra daholo ny jiron'i Samuel. Andray manderaky izy alina ny andro. De rehefa alina ny andro de ina moa ny atao? Matory. De natory moa izy? Ely mpisorona. De natory koa izy? Samuel kely. De nisy inona moa tamin'ny alina iny rakizy? Nisy ny antso. Iza nisy ny antso? I Samuel. Ataovy ary le ny antso Samuel hoe miara-miteny daholo tsika. Isa 2 telo. Samuel de niary ny Samuel. Misy miantso zany verina kely natory indray izy. De mbola nisy ny antso indray izy. Miara-miteny daholo aingana. Miara-miantso ny Samuel. De niary ny Samuel de nakaiza moa izy? Niazakazaka nakany amin'ny ely izy. De ozy tamin'ny ely hoe ely miantso ananga ianao. De ozy izy ely hoe za tsy miantso anao ka ndana miverina matory. De lasa rakizy Samuel pakatao niverina natory indray Samuel de ely koa natory. De mbola nisy miantso indray Samuel. De ozy izy indray hoe iazakazaka any amin'ny ely efa tena miantso anahy mihitsy ely. De lasa indray izy niazakazaka nakany amin'ny ely. De ozy indray tamin'ny ely hoe ely tena misy miantso mihitsy nge zay miantso anahy mihitsy nge ianao De ozy ely tsy miantso anao fa raha misy mbola miantso ianao de ataovy hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Zay ndana miverina le mpandriana aingana de raha vao misy miantso ianao de ataovy zay. De lasa rakizy Samuel naninona niverina natory indray izy. De nisy inona?
na niandraka izy Samuel a de rehefa niantso le fety io zay mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Izara no niteny tamin'ny Samuel. Andriamanitra niteny tamin'ny Samuel de faly be Andriamanitra. Ny Andriamanitra tsy ambaratelo tsara be mihitsy i Samuel. Rakizy niaino an'Andriamanitra i Samuel. Zaza eny Samuel fa sady nanampy any Eli nanao raharaha izy nona de tokony mahay miaino an'Andriamanitra de mahay manampy ny olona. Atsangana ny tany an'ankizy kely zay tia haino an'Andriamanitra, tia haino any dada sy neny, tia mihaino ny olona rehetrarehetra ary tia haino an Jesosy de ho mpanampy. Atsangana ny tanana hoe amen. Tena nanangatanana ny zazakely rehetrarehetra. Manomboka izao zany de hita zazakely manampy ny dada sy neny mahay miaino an'Andriamanitra. Zay ny lesitsika rakizy tamin'ity volany ity amin'ny heriny lesina vaovao tsara be indray no ianarantsika. Veloma tompoko angana kopatanana ary veloma tompoko amin'ny heriny. Tonga amin'ny lesona zazabody indray sika rakizy ny 3 sy ny 4 taona de mipetraka tsara daholo indray zazabody fa hiaraka merina ny lesona indray sika. Lesona fafiry moa zao tsika rakizy, lesona fa-4 sahady sika izao de ande tonga de araka veritsika ny lesona fa-4 ny lohateny de hoe ny fanompoana nataony Samuel. De araka veritsika hoe ny fanompoana nataony Samuel. Ny tsy anjery de hoe ary Samuel ny tsara ny Israely tamin'ny andro rehetra ny iainany. Averina hoe ary Samuel ny tsara ny Israely tamin'ny andro rehetra ny iainany. Tamin'ny lesona fahatelo sika rakizy de nahita hoe i Samuel de nanompo tamin'ny alalan'ny fiainona ny sofina no tena nampiasainy satria de niaino an'Andriamanitra izy de nanompo an'i Eli ihany koa izy ary nanompo an'Andriamanitra ihany koa izy. Tamin'ity lesona fa-4 naveritsika nandritry ny herinandro ity indray de nanompo ny firenena indray i Samuel satria ny zanak'Israely tamin'ny tantarana tamintsika tamin'ity herinandro ity de zao niala tamin'Andriamanitra ary zareo de nanompo Andriamanitra hafa. Zany hoe nanompo sampy miaraka tamin'ny firenena manodidina andreo zareo. De nitenen'ny Samuel io zay miala amin'io Andriamanitra io, miverena amin'ny Andriamanitra tena izy fa Andriamanitra ihany no tokony ivavahana fa tsy amin'ny sampy. De nanaiky ny zanak'Israely tadidinareo, nanaiky ny zanak'Israely de avy eo lasa nandeha nakany Mizpa zareo. Zay ny anarale tanàna nakany Mizpa zareo. De rehefa tany Mizpa zareo de tonga avy any Filistiny, tonga be dia be andeha hiady, andeha hanafika ny zanak'Israely. De natahotra ny zanak'Israely de niteny tamin'ny Samuel izy mifafao anefa, mifafao atsika fa saotsika matiny reto Filistiny reto. De naninona rakizy Samuel? Ny vavaka Samuel ary namaly ny vavaka izay nataony Samuel Andriamanitra. Ny tantarantsika nandritrizay lesona 1, 2, 3, 4 zay rakizy tantaran'ny Samuel daholo. De tao anatin'ny lesona fa-3 sy ity lesona fa-4 ity ny lesona tiana tena tamin'ny ankizy de hoe mila manompo isika manampy ampitiavana. Ohatra zany hoe miteny zany dada sy neny hoe ario eto aty io seza io de manampy ampitiavana, alaina ampitiavana le seza de tonga de entina tsara eo amin'ny dada sy neny fa tsy hoe akory no hoe rehefa irana zany zao ohatra Priscilla irana zany Priscilla hoe alefo Priscilla le sotra ao an-dakozia ao de tsy mandeha mihitsy zany zao le zazabody kely tsy mandeha mihitsy fa miandro tenenineny hoe alefo de omeko biscuit ianao. De zay vao mandeha ny zazabody nefa
tsy tokony izay ny atao fa zany manompo zany ohatry ny nataony Samuel tsy tezitezitra tsy milongolongo tsy midongodongy ary tsy miandry tambony tsy miandry hoe hividanako bisikileta na hividanako bonbon na hividanako an'izao zay vao manao sy manampy any dada sy neny fa maninona mila manampy any dada sy neny foana ampitiavana dia ohatran'izany ny fiainan'ny Samuel mbola kely dia efa nanompo sy nanampy ampitiavana any Ely dia an'Andriamanitra dia any firenena sy ny olona rehetra izay noentin'ny Samuel dia ohatr'izany ihany koa ny zazabody rehetra dia tokony anampy sy anompo andenga ty tena anankiray ty araka veritsika zazabody hoe anompo an Jesosy aho mandritry ny androm-piainako rehetra andeha averina hoe anompo an Jesosy aho mandritry ny androm-piainako rehetra andeha averitsika ilay hira anankiray fataon'ny zaza minono iny hira ho an'ny zazabody ihany koa izy iny fa androany tena tsara be iny hira iny ataontsika zazabody le hoe i Samuel kely nanompo ny tompo andeha araka ataontsika hoe i Samuel kely nanompo ny tompo nanompo ny tompo nanompo ny tompo i Samuel kely nanompo ny tompo nanompo ny tompo nanompo izy mino fa ny zazabody rehetra dia manompo dada sy neny ary indrindra manompo an'izy manompo an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fankatoavantsika sy ny fanaovantsika ny zavatra rehetra izay angatahana amintsika no anehoantsika izany fanompontsika an'Andriamanitra izany ohatra hoe miaino tsara dada sy neny mankatoy ny olombelona rehetra dia miaino ny toriteny dia mitadidy ny tantara rehetra ao amin'ny baiboly dia ho tenentsika zazabody hatrany le hoe anompo an Jesosy aho mandritry ny androm-piainako rehetra na dia mbola zaza aza dia afaka manompo an Jesosy dia izay indray famerenana ny lesy ny zazabody amin'ny tamin'ny anio dia amin'ny heriny indray sika dia mipetraka tsara daholo fa mbola hitoy ny fotoanantsika veloma daholo indray ary ny zazabody Manahoana rakizy faly miarabanareo tratro izao sabata izao ny loha hevitra faefatra no andeha iarahantsika mamerina izay mitondra ny lohateny hoe iraisana avokoa ny andalatsoratra masina atao fitadidy dia ao amin'ny Efesianina 4:7 manao hoe amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona Efesianina 4:7 mbola ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny andron'ireo apôstôly ihany rakizy ny tantarantsika faly dia faly tokoa ireo apôstôly sy ireo mpinamany raha nahita ireto olona 3,000 nanolo tena masina vahiny tao a Jerosalema ny akamaroany reto mpino vaovao ireto kanefa dia nijanona tao izy ireo mba ahafantatra misimisy kokoa ny momba an Jesosy tao ny mpanan-karena tao koa ny mahantra tao ireo tsy nirarahiny fianakaviany satria niova ho kristianina tsy nataon'izy ireo olana nefa izany fahasamihafana izany rakizy satria nahoana ho ianao satria ny an'ny bana tao an-tsainy sy tao am-pon'izy ireo dia nizara izay nomen'Andriamanitra azy ireo amin'ny olona rehetra toy ny sakafo ny fitafiana ny vola tany indrindra fa ny fanantenana sy ny fitiavana niakatra nakany an-danitra dia mbola hiverina indray tsy ho eny intsony andray azy ireo ho ty any an-danitra ka dia niombolan'izy ireo avokoa ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy ireo ho fanomponan'Andriamanitra izany ary ho fampandrosoana ny fiangonana koa matetika izy ireo rakizy no niara-ny vavaka sy ny deran'Andriamanitra niara-nianatra sy nampianatra ny ten'Andriamanitra
ny arany sakafo sy nandray ny fanasan'ny tompokoa. Ny fanampy sy ny fanoana tokoa izy rehetra. Samy nanao ny andraikiny tamin'ny sitrapo toy ny amin'ny tompo ny rehetra, ka dia nitombo hatrany nisan'ireo olona nanolo tena ho an'i Jesosy ary maro no vonina hitsenan'i Jesosy indray. Isika korakizy dia nomen'Andriamanitra zavatra maro izay azontsika ampiasaina ho fanampiana ny hafa. Tiany Jesosy isika raha toy ny fantsina kely iray mpizara fitahiana ho famonjena ny hafa. Engane isika ka mba halala tanana ary ianao izany toy ny amin'ny tompo fa toy ireo namana izay nanaiky an'i Jesosy satria nampitsika. Ka dia izay indray ny androany mirary sabata mahafinaritra ho anareo, ny namanareo izany inona ihany veloma ho amin'ny manaraka indray eo. Lesona fahaefatra ihany koa isika tanora zandriny. Ny lohateny dia hoe Andriamanitra mahatalanjona. Andeha ary araka anao an-tsenjery isika. Izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao nanao ka izao ihany no hitrotro. Iny izao no hitondra sy hanafaka. Isaia 4:7-4. Nafinaritra anareo ve ny fianarana ny lesona nandritra ny herinandro ity? Tena mahaliana e! Hitantsika fa ny fianarana ny fiafaran'ny tantaran'i Joba no ny anarantsika fa sainga tamin'ny fomba hafakely. Ny resaka ny fanaovan'ny bebe vadin'i Joba sy ramazavakeliny no nahitantsika n'izany fiafaran'ny tantaran'i Joba izany. Mazava ho azy fa matoa nanana zavikely Joba dia nananjanaka indray izy izany, no tahian'Andriamanitra izy. Rehefa nazo fanambarana ny herin'Andriamanitra i Joba, dia rehefa hita fa ay Andriamanitra mahagaga sy mahatalanjona ity Andriamanitra ity, dia nibebaka izy teo amin'ny vovoky ny tany sy ny lavenina, ary dia afaka ny ay azy bebe kokoa hatrany Andriamanitra, nitahy azy beta be mihitsy izy, ka nahatonga ny fiainany, fiafaran'ny fiainany ho tsara kokoa noho ny teo aloha. Nafinaritra ny resaka ny fanaovan'ny Joba sy Andriamanitra. Hitantsika fa tsy tena nalala ny momba n'Andriamanitra i Joba sy ny namany, kanefa rehefa nanapa-kevitra Andriamanitra fa hiresaka taminy, dia nasehon'Andriamanitra azy ny heriny, nasehon'Andriamanitra azy fa izy ny namorona n'izao tontolo izao, ary ny zavatra rehetra hitan'i Joba dia manambara ny herin'Andriamanitra sy ny fitantanan'ilay tanany amin'izay rehetra nokasihany. Rehefa mahita ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny zavaboary isika, dia afaka mahatoky fa afaka miay atsika mandrakariva toy izay ataony amin'ny zavaboary ny Andriamanitra. Izao tamin'ny resaka nataon'Andriamanitra dia tsy mba nanometsiny ny Joba avy hatrany Andriamanitra. Tsy nifandahatra akory ny tanjon'Andriamanitra tamin'izany, fa ny aneo ny maha-Andriamanitra azy fotsiny. Ny fahalalan'i Joba mazava tsara n'Andriamanitra ary dia nahatonga azy nahatsapa fa izy tsy nitsinona raha eo anatrehany fitantanan'Andriamanitra, ary tsy nilainy akory ny ahafantatra hoe fa maninona ny nandalo andreny fahoriana reny. Tsy nilain'Andriamanitra ny nanazava ny Joba hoe zao angeny zavatra miseho e, fa rehefa nampiseho ny heriny Andriamanitra dia nazava teo anatrehany Joba ny tena fitantanany, ary tsara kokoa ny mahafantatra ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra noho ny mahafantatra hoe fa ahoana marina ary ty fitantanan'Andriamanitra e. Maneho ny tenany fotsiny ihany Andriamanitra, ny fahatsarany sy ny heriny ary ny fahendreny dia ampy amahany olon'i Joba, amahany olontsika ihany koa izany. Hitantsika ary izany tanora namako fa ny lesona ny anarantsika tamin'ity herinandro ity dia anampy atsika mba hatoky ny hery mahagaga izay nentin'Andriamanitra namorona. Afaka mitoky ihany koa tsika
fa mikarakara atsika Andriamanitra satria ny zavaboary madinika sy namboarin-dreny ary de tena karakarainy tokoa maika va isika. Inona raha fanapaha-kevitra raisitsika andeha isika ary isafidy ny toky amin'izany fitondran'Andriamanitra izany satria sady tsara no mahasoa no lehibe ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Sady zany tanora namako itoky azy amin'izay ve tsika manomboka izao tsy antany tena isika hoe fa maninona ny misy olana oatra izao, fa maninona ny mianjady amintsika izao zavatra izao. Tsy antany izany tsika fa andeha itoky fotsiny hoe tsara Andriamanitra ary mikarakara Andriamanitra. Zay indray arany amin'ny lesona fahaefatra iny dia mirary soa atsika. Fifaliana ho indray ry mantoanto ry zareo 13 taona sy 14 taona ny mamerina ny lesiny sekoly sabata amin'ity sabata maraina ity. Ny lohatenin'ny lesitsika lesona fahaefatra mandeha be mihitsy ny fotoana no arina araky ny endrika Andriamanitra. No arina araky ny endrika Andriamanitra. Ny tsenjery izay hitantsika ao amin'ny Efesianina 2:10 dia manao hoe fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Izy tantara izay hitantsika ao anatin'ny Baiboly dia noforonina araky ny endrika Andriamanitra isika. Indrisa nefa fa rehefa tsy nankatoy Adamaseva, rehefa nandainga Adamaseva dia raha avy teo ilay endrika lafatra izay noforon'Andriamanitra. Ny lesitsika rakizy dia mampianatra atsika mba amerina indray ilay endrika Andriamanitra izay kanto mba tonga atsika isitona asaitsika analavitra ny zavatra ratsy. Maro dia maro ny zavatra mety hoe mandrisika atsika analavitra n'Andriamanitra toy ny fampiasana ny tambajotra sosialy hoe tena tsy misy fiatoana, toy ny hoe lalao mandritry ny andro tsy misy fiatoana izay tsy hanomeza atsika fotoana an'Andriamanitra na dia 10 minitra monja ary. Izany tsy fanomeza atsika fotoana an'Andriamanitra izany dia mahatonga atsika isitona saitsika anahaka bebe kokoa an'izay zavatra rahatsika izay. Ohatra hoe misy zao ny manaraka fahitalavitra foana ohatra dia misy olona anankiray tena hoe tia nitahafina be anatin'ny fahitalavitra io kanefa miteraka inona izay hoe fitsiriritana be loatra izay miteraka fanalavitana an'Andriamanitra ary ihany koa miteraka tsy fanahafana an' Jesosy. Inona ary no zavatra afaka ataotsika, inona no vahaolana afatsika miala amin'izay fitsiriritana, miala amin'izay fanahafana ratsy izay. Andeha jerentsika hoe inona ny zavatra vahaolana amin'izay toetra ratsy izay. Tadidiro mantoanto fa hain'Andriamanitra ny manovantsika ary hain'Andriamanitra ny momba atsika tsirairay avy. Eny hoe ao anaty Baiboly tena voasoratra mihitsy aza hoe aina dia nisan'ny volondohantsika ary koa maninona moa tsika no tsy ho hainy ny hanovantsika hiverina indray amin'izay endriny izay. Ka izao rehefa manaiky tarihan'ny fanahy isika tsy mandany le fiantsoana amin'ny fibebahana, izany hoe miezaka zantsika mifanakaiky amin'Andriamanitra mandrakariva, miaino an'ilay fanahy izay mibitsika ao amintsika lalandava, mibitsika ao amintsika rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika iny dia manaraka an'izay bitsika izay isika, dia rehefa manaraka an'izay isika manaiky tarihin'ny fanahy dia maninona anahaka bebe kokoa an' Jesosy isika ary verina tahaka ilay endrik'Andriamanitra tany am-boalohany tany. Dia ho tanteraka amintsika tokoa ny tsy anjery manao hoe fa asa ny isika
voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ho tanteraka amin'ny mantoanto rehetra ane izany lesona izany ka tena iverina anahaka an' Jesosy ary tahaka ny endrik'Andriamanitra avokoa isika tsirairay avy. Mirary sabata sambatra. Ampifahiliana indray no iarana aminao ry zatovy namako amin'izao sabata izao ary arabaina ihany koa no tahin'Andriamanitra nandritra izay herinandro izay ary naizanaiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia sariako ny sainao mba hifantoka tanteraka ao anatin'izao lesona antsika izao. Ny lohateny lehibe ny lesona mandritra ity telo volana ity dia manao hoe miresaka indray momba ny hoavy tena zava-dehibe ny firesantsika an'izany hoavy izany. Ny lohateny dia hoe voataona ary natao fahirano izay ny lohateny lesona antsika tamin'ny herinandro iny ary maneho indrindra moa izany ny amin'izany hoe firesana ny amin'ny hoavy izany tsy anjery dia hitantsika eo amin'ny tantara faharoa toko fa 6:30 ny 5:10 sy 6:40 manao hoe kanefa Jehovah Andriamanitra ny razany nampitondra teny hiraka izay ny rany ho any aminy. Eny ny fomaraina koa izy ka naniraka ka fanamindra fo tamin'ny olony sy ny fonenany. Kanjo ny olona ny omere nirak'Andriamanitra ireny sady nanazimba ny teniny sy namahazivazy ny mpaminany mandra-piatry ny fahadeziran'i Jehovah taminy ka tsy nisy nahavonjy azy. Tena lehibe izany lesona izany ary mitondra lesona marobe ho amintsika amin'ity anio ity indray. Andeha ho diniantsika sy ho jerentsika ny tantara izay nisintomana lesona nandritra izay herinandro izay ao amin'ny tantara faharoa toko fa 6:30 ny 5:10 ka hatramin'ny 5:20 izay anasananao mba amaky izany rehefa vita izao famitinana izao. Lesona telo lehibe indray no sintomintsika mandritra ity fotoana iarahantsika eto ity. Ny voaloha dia hoe misy famaritana ataon'ny olona anao vatany vao mahitanao na maheno anaranao ny olona tahaka ny Zedekia izay mpanjakan'i Jerosalema dia toy izany nisy namaritana azy. Izao no ambarany voasoratra tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe iraika amby 20 taona Zedekia fony izy nanjaka dia hodingantsika ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra izy fa tsy nanetry tena. Izany ny famaritan'ny olona any Zedekia. Raha mba soratana ny tantaranao dia toy ny ahoana no amaritan'ny olona anao. Ny tena zava-dehibe izany ary ny rariana aminao ry zatovy dia izao hoe mba hoenao ilay hoe tsony olona hoe irak'Andriamanitra tanoran'Andriamanitra eny amin'ny fiarahamonina misy antsika rehetra eny ary ny zavatra rehetra ataontsika indrindra fa any anatin'ny Facebook dia anisan'ny amaritan'ny olona antsika ka raha samy mizara ihany rasera ireny ka ho faritan'ny olona ho zanak'Andriamanitra ianao. Ny faharoa dia hoe ny hery miasa mangina. Ahoana ny amin'izany hery miasa mangina izany? Tamin'ity fotoana ity i Zedekia dia nosarian'ny hery miasa mangina ny vahoaka izay teamono any Jeremia mpaminany ka dia nanaraka ambokony fotsiny izy ny hevitry ny vahoaka na dia fantany ary ny fahamarinana. Matetika ihany koa isika tanora isika zatovy dia taritin'ny olona mandeha mankam'izay andehanan'ny olona maro eo amin'ny fiainantsika. Tsy izany lesona fahatelo dia hoe maro-po Andriamanitsika. Tamin'ny anjery izay nojerentsika teo dia hitantsika fa nandefa iraka mandrakariva Andriamanitra ho an'ireto vahoaka ireto kanefa dia indro fa tsy nibebaka izy ireo. Eo amin'ny fiainanao ihany koa dia misy iraka mandrakariva alefan'Andriamanitra vatany vao miala kely aminy ianao dia iran'ny anjely ny iran'ny olona manodidina anao mety hoe ananatra anao izy ireny. Ny rariana aminao dia mba tsy andanatra ianao satria fahafatesana no tambin'izany vanany anatr'Andriamanitra izany ka dia mirary izahay mba ho tanora mpankatoa ho tanora mpanaradia an'Andriamanitra mandrakariva ianao. Izay ny lesona antsika tamin'iny herinandro iny fa ity misy toko sy andininy izay tiana ho zaraina aminao ety ampamaranana ao amin'ny Romanina toko 12 ny 2 manao hoe ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miovao amin'ny fanavaozana ny saina amatarana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tena mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany ary rarina mba ho toy eo amin'ny fiainanao mba hanavao ny saina, hanavao ny fomba fiteny, hanavao ny zavatra rehetra isika manomboka izao
ankehitriny zao ary de andriamanitra mihitsy a no hompitaridalana ay hompitaridalana anao ary de manentana anao hoe mba mpiatra izay lesona izay indray mandritra ny herinandro a izay hodiavintsika ary mirary soa anao a izahay ety ampamaranana mirary sabata feno fifaliana ka mba ho tanora vanina ety an-tany a de vonina ny ho any an-danitra isaorantsika ireo rahalahy sy anabavy zay nitonzatsika tanatin'izay lesona ny fanesesy zay tamin'ity anio ty a andriamanitra ny hoe hitahiry reny lesony reny a ao ampon'ny ankizy ny zaza ny tanora tsirairay avy fa alohan'ny idirantsika amin'ny lesony lehibe izay entin'ny pasteur atovo amintsika amin'ty anio ty de andeha isika anaraka irairay ka ny ira 9:20 jiro mazava no andeha ataotsika jiro mazava eo andalauteny miteninao iray andanitra mitalikany diny olombely ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao miheriny maro no mivelatreny andalana izay diaviko nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao miheriny ry ava-malala tonga amin'ny lesona hoanitsika lehibe indray zany tsika kehitriny voalohany indrindra aloha dia faly miarabantsika rehetra hitratran'izao sabata izao ary misaotra an'andriamanitra isika satria dia mbola omeny tomponandro afaka miara-mitandrona izao sabata izao indray amin'ity sabata faefatra sahady amin'ity telo volana fahatelo zay diavintsika ity manasanao ary mba hiaraka hamerina ny lesona ary koa hiaraka isitona lesona avy amin'izany lesona faefatra izany ny lohatenin'ny lesona moa dia ny hoe ny heriny vavaka manao vavaka fanelany lanana ho an'ny hafa alohan'ny anomboatsika maninona moa raha mba hiaraka hivavaka hatrany sika azahoantsika mandray ny fanahy masina hitarika atsika ao anatin'ny fianarana sy fandraisana lesona avy amin'ity lesona faefatra ity hivavaka sika tompoko andriamanitra rainay izay ny an-danitro tsy mitsahatra izahay misaotra ny anaranao satria dia tsapanay ny fidiranao an-tsehitra ifantoloranao ny sakafom-panahy sahaza ny sokajy taona rehetra ary ankehitriny dia tonga amin'ny sakafom-panahy ho anay lehibe izahay ankehitriny andriamanitro hamerina izany izay ary isitona ny lesona zay tovozona avy amin'izany aoka ny fanahy masina mba harotsakao aminay omeo anay zany mba hitaridalana anay hanokatra ny sainay ary koa hanome anay ny fahalalana azohonay manompo anao sy manaradianao ary mahatoky aminao mandrakariva dia atreo izao fotoana izao fatononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen eny ary loaveriko indray mandeha lohateny teo zany ny heriny vavaka manao vavaka fanelany alanana ho an'ny hafa
zava-dehibe loatra ity lesona faefatra ity ary ataoko fa tena samy ny goka ny hasarobidiny zany isika rehetra nandritra ny herinandro iny ary inoko fa tena nianatra tsara n'izany sika satria tena zava-dehibe ary mino fa na de tsy mbola tonga raha ty sabata hamerenatsika ity lesona ity sy handraisantsika lesona avy ao am'izany lesona faefatra zany de inoko fa efa nanao fampiarana sahady ianao ny amin'ity lesona faefatra ity hery ny vavaka zany de efa midika efa misy hery ao anatin'ny vavaka zay atao ary indrindraindrindra moa ny hoe vavaka fanelanelanana ho an'ny hafa vavaka ho an'ny hafa ny tsenjery de mino fa haitsika io satria matetika lazaitsika ity tsenjery ity ao amin'ny jakoba toko fahadimy andininy fahenina amby folo jakoba toko fahadimy andininy fahenina amby folo manao hoe koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra rehefa malala misy zavatra telo lehibe sahady ao anatin'io lesona io ao anatin'io tsenjery io de ny hoe mifaneke eloka zany hoe alohany ifampivavahana zany de mifanaiky eloka sahady ary izany fifampivavahana zany hitarika ho any amin'ny fanasitranana ary eto tsy diko sahady koa eto ampiandohana lay teny hoe ny fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra matetika de manao tsenjery fotsiny ny olona eny fa nampitandrona raha indraindray manao tsenjery azy io hoe fivavaky ny maro tsy ariava malala tsy fivavaky ny maro fa fivavaky ny marina zay ny atomboan'io andin'io hoe mifaneke eloka rehefa voavela eloka sika de marina eo anatrehan'andriamanitra ary manjary mahery indrindra ny vavaka zay ataotsika ity lesona faefatra ity dia tamin'ny anarako azy dia misy FDB efatra voiziny lesona zavatra hitako zay ho zaraiko amintsika avy amin'ity lesona faefatra ty de FDB efatra ny voalohany dia ny hevitra fonosin'ny vavaka zay ny voalohany dia ny faharoa ny antony anaovana vavaka fanelanelanana ary ny fahatelo dia ny fomba fanaovana vavaka fanelanelanana ary ny faefatra farany dia ny valim-bavaka azo ao amin'ny vavaka fanelanelanana zany azo antoka ny valim-bavaka andeha ary hojerevantsika tsirairay ireo fizaran-dehibe efatra ireo jerevantsika ny voalohany de ny hoe ny hevitra fonosin'ny vavaka misy zavatra maromaro hita nyvoiziny lesona ambara lesona tao anatin'izay hoe hevitra fonosin'ny vavaka zay voalohany aloha de zao fantatsika loatra fa misy ny hery mifanandrina le hery mifanandrina de tsinona tsy akory fa ny hery fanandrinany tsara sy ny ratsy zay manomboka ao amin'ny apokalypsy toko faharoambe folo moa no tena ahitantsika ny fiatombohany zany hoe adiny tsara sy ny ratsy zany ny adiny Jesosy Kristy sy Satana ary mino fa nanaraka tsara ianao tamin'ilay conférence nentin'ny ray aman-dreny pasteur teto ny amin'le hoe alpha sy omega zay namela belatra kokoa sy nandalina kokoa zay hoe ady fanaovany tsara sy ny ratsy zay ka izao zany ny hevitra fonosin'ny vavaka ato anatin'ity lesona ity zay navohitrany de zao hoe manova fiainana maro ao anatin'ny fifanandrinana ny tsara sy ny ratsy ny vavaka noho zany raha ohatra zany ka tiatsika ny hahita fiovana amin'ny sehitra misy atsika sy fiovana eo amin'ny hafa de zao eto ambavaka izy ary mila mivavaka koa ianao mba ho anao zany satria manova fiainana ao anatin'ity fifanandrinana amin'ny tsara sy ny ratsy ity ny vavaka zava-dehibe zany ny vavaka ny fana mitsara sy ny ratsy eto de zao tena fiedina mahery vaika zany eo anatrehan'ny ady zay fanaovany tsara sy ny ratsy ny vavaka hitatsika tato anatin'ny lesona fa na de Jesosy aza de tena nanaiky an'izany ary zay na tonga an' Jesosy Kristy hoe manao alim-bavaka manokana ho any tenany any atendrombohitra amin'ny toerana mangina any anefitra hoy ny tenin'ny baiboly zany hoe tena mila toerana kalma tony mangina ivavahana hitalaona amin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy de tsy nanao zavatra mihitsy eto ambonin'ny tany isanandro isanandro raha tsy efa avy mivavaka tamin'Andriamanitra ary zany nazahoan' Jesosy niatrika ampatonina ny zavatra rehetra tsy mora nge ny zavatra natrehan' Jesosy olona marary olona nona olona manohitra fanafihana mahatsiravina zany fiedina mahery vaika izy ny fampitolona mbavaka tamin'Andriamanitra izy ndraindray nandritra ny alina manontolo ndraindray voamaraina be vo mangiran-dratsy izany no ataon' Jesosy Kristy mivavaka
mangataka hery avy amin'andriamanitra ary fianarana lehibe ho antsika ihany koa zany. Ny fahatelo amin'n'ity hoe hevitra finosy ny vavaka ty zay ambaran'ny lesona de zao izy ty zany de drafitr'andriamanitra hanakambanana ny heriny amin'ny fahalementsika. Drafitr'andriamanitra hanakambanana ny heriny amin'ny fahalementsika satria isika io nge de malemy eo aminatin'ity fahatelo ty de zao raha namaky tsara ianao ny tantarany Daniela amin'ny Daniela toko 10 de zao rehefa nivavaka ny fahadianina Daniela dia nanohina azy ny anjely Gabriela tao anatin'izay izy nalemy ka tsy natsangana nangorohoro fa misy teny fikasana manokana zay tiako hovakina amitsika nomena ny Daniela tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Daniela toko 10 andao nge vakitsika ny Daniela toko 10 dia eo amin'ny andininy 7 de zao ny voalaza eo ka nanao hoe aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ane ho anao mahereza eny mahereza ary rehefa niteny tamiko izy dia ny ahery aho ka nanao hoe aoka iteny ianao tompoko satria efa nampahery aho. Mba tiako ho amintsika koa zany rehetrarehetra zany mba hiteny amintsika Andriamanitra hoe fiadanana ho anao aza matahotra ry ilay malala indrindra. Rehefa malala isika de manana fahalemena ka raha hitolona amin'ny satana isika hiady amin'ity zavatra ratsy rehetra amin'ny fanapahana eny amin'ny rivotra sy ny sisa de zao tsy vitatsika zany raha amin'ny heriny maha-olombelona atsika fa mila ny herin'Andriamanitra isika ka amin'ny alalan'ny vavaka izany. Amin'ny alalan'ny vavaka dia tafakambana amin'ny herin'Andriamanitra ny herintsika ary de afaka handresy miaraka amin'Andriamanitra isika. Zany nandresen'i Jesosy Kristy olombelona zato isan-jato Jesosy teto ambonin'ny tany tsy nampiasa ny maha-Andriamanitra azy mihitsy izy raha tsy tamin'ny toe-javatra manokana zay tsy ho resantsika eto amin'ity lesona ity moa zany fa amin'ny ankapobeny dia amin'ny maha-olombelona zato isan-jato azy niatrehany ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany ka nazahoany hery nanohitra n'ilay ratsy dia tamin'ny alalan'ny fikambanany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Ny fahaefatra ao anatin'ity hevi-dehibe voalohany ity hoe ny hevitra finosy ny vavaka de zao naseho lesona ihany koa fa fomba iray hanandratan'Andriamanitra atsika ho eo aminy ny vavaka. Fomba anankiray zany entin'Andriamanitra hanandratana atsika mba ho eo anilana ity vavaka ity. Tsy mampidina an'Andriamanitra ho eto ambonin'ny tany zany ny vavaka fa mampiakatra atsika ho any amin'Andriamanitra ihany koa. Zava-dehibe loatra zany zay isika zany afaka miditra ao amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny hevitra masina indrindra amin'ny alalan'ny vavaka ka manoloana atsika eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana manokana koa Andriamanitra dia afaka midina aty amintsika mianaka amintsika miantrika ny fiainana eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Noho izany dia amin'ny alalan'ny vavaka zany dia tafakatra eo akaikin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'izany vavaka izany. Ary satria moa ny votoatin'ny lesona amin'ity telo volana fahatelo ity dia ny asa fitoriana izany dia ny nasehon'ny lesona ao amin'ity lesona fahaefatra ity fa ny lehilahy sy ny vehivavy mivavaka ihany no mpamonjy fanahy mahomby. Ry hava malala tsisy afaka hamonjy fanahy mihitsy zany tsisy fanahy voavonjy tsy ataona olona mihitsy ianao raha toka tsy hitolomanao ambavaka sy anaovanao vavaka mafana izany entinao ambavaka isanandro sanandro lay olona. Zay lay ambara eto ary ny fahombiazana dia zay hoe misy olona voataonanao ho an'Andriamanitra izay. Ary izany indrindra no ilaina ny fanahy masina tao amin'ny fampidirana tao amin'ny sabata isika dia nahita fa mifandray ny vavaka sy ny fanahy masina ary ny fanaovana ny fitoriana ny filazantsara. Rehefa ny vavaka ny fiangonana tory ny filazantsara izy ireo tamin'ny fomba mezimezina. Ka ireo zany ny hevitra voalohany, hevi-dehibe voalohany tato anatin'ity lesona ity dia ny hoe hevitra finoson'ny vavaka. Ny faharoa dia ireo antony hanaovana vavaka fanelany alanana. Zay indray zany moa no manao vavaka fanelany alanana atsika dia tato anatin'ny lesona ihany no nivozantsika ny taridalana mba hampiaratsika izany. Ny voalohany amin'izany dia zao ny baiboly aloha zany dia mampianatra atsika sy mitaona atsika ary manasa atsika mba hanao vavaka fanelany alanana. Ao amin'ny Jakoba toko 5:4 lay tsenjerindraisitsika teo mifanekeheloka ianareo ary mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Noho izany mampirisika atsika zany ny baiboly mba hifampivavaka. Lay hoe mifampivavaka dia zao
mpifanao hevitra radrafitra mpifanao zany hoe za mivavaka ao anao ary ianao mivavaka ho an'ny hafa ianao mivavaka ho ahy zany hoe ianao zany mivavaka ho an'ny hafa ary ny hafa mivavaka ho anao zay le hoe mpifanao ka asaina mifampivavaka isika ka antony ray lehibe voalohany zany zay hoe aoka hifampivavaka isika satria zava-dehibe loatra zany zay hoe fifampivavahana izay hitatsika eo amin'ny toy ny tsenjery io hoe mba hositrana ianareo io hoe hositrana ianareo io de mahafe zavatra marobe na zavatra fiainana ranofo io na ny fiainana ara-panahy io de ilanany zany fifampivavahana izany mba hositrana daholo ny faharoa ao anatin'ity FDB faharoa ty hoe ny antony anaovana ny vavaka fanelany ilanana de zao mampiray ny foa ny fifampivavahana mampiray fo ny fifampivavahana rehefa malala indraindray tsika de mitady fomba maro samihafa hoe mba hisy ny fifankatiavana firaisampo ao am-piangonana de foronona daholo ny fomba rehetra hoe fiarahana amin'ny sakafo ohatra hoe fitsangatsanganana matetika nefa na misy aza ny fiarahana amin'ny sakafo de misy olona tsy tonga miara amin'ny sakafo foana efa atao daholo ny fomba rehetrarehetra mba hahazahoana mahazo ny olona rehetra hoe hiaraka isakafo amin'ny fotoana anankiray fa izao misy olona maningana foana tsy te hiaraka isakafo tsy tonga zany ny firaisampo ary ho andreo zay mba tonga miara amin'ny sakafo ao indray de mbola misy ihany fifampiandanina hoe ny anay de nataony kely ny anay de tolany daholo ny eto ny anay de zao ny anay de zao zany ny zavatra misy kianina lay mpizara sakafo indraindray de tonga ny de fieritreretina fifampihavanana sy firaisampo no taziavina ao anatin'ilay fiaraha amin'ny sakafo kanefa lasa indray no lasa niteraka olana sy ady ka eto zany rehefa malala ny fomba tsara indrindra atory ny baiboly atsika zay niainga avy amin'ity lesona ny anarantsika ty de zao mampiray fo ny fifampivavahana zay nge mahatonga le verina any am'le tsenjery foana atsika hoe mifanekeheloka ianareo de mifampivavaha rehefa avy mifampiaikeloka de mifampivavaka ary ny olona mifampivavaka zany de tsisy olona hivavaka hidilany lozana ratsy amin'ny olona anankiray fa hivavaka mba isiny fitahina ho an'izany olona izany ary ianao rehefa hivavaka zany ho an'ny olona anankiray de mba hivavaka isiny fitahina ho an'izany olona izany fa aza manao vavaka mba isiny faharatsiana na loza ho an'ilay olona fa tsy ao amin'andriamanitra mihitsy izany fa ny vavaka atao de izao vavaka isiny fitahina ho an'ilay olona zava-dehibe loatra izany ny fahatelo amin'ny antony anaovana vavaka fanelany lanana dia zao fahotana ny tsy fanaovana an'izany nanaitra mafy mihitsy io tao anatin'ny lesona ao amin'ny samoela voalohany toko 2:7-7 i samoela rehefa avy nanantitranta sy ny resaka ny aminy hoe nitady mpanjaka ireo zanak'Israely de napatsy heviny samoela tam'izany hoe tsy de nety ange iny nataonareo iny sangy hoe zany nataonareo de neken'andriamanitra izany dia ny olona moa tam'izay fotoana zay manao hoe takzay ary zay tsy nangataka izany ihany de hoy samoela tsy manino fa io nangatanareo fa izao iza ozy de tsy anota amin'andriamanitra ka hitsahatra tsy angataka ho anareo raha ohatra zany samoela ka mitsahatra tsy mangataka ho an'ny zanak'Israely zany hoe mitsahatra tsy mivavaka manao vavaka fanelanyelana le ava malala ilaina zany ity hoe manao vavaka fanelanylanana ity fa raha misy zavatra manokana zany hitanao tokony hanao vavaka ho an'le olona ianao nefa tsy manao vavaka ho azy de fahotana izany tsaroko eto lay teny hoe ao amin'ny lalam-panorenana sa lalàna inona misy hoe non assistance d'une personne en danger raha toa ka tsy mangataka ho anareo mitsahatra tsy mangataka ho anareo zay zany ny antony fahatelo amin'ity hoe antony anaovana vavaka fanelenalana ity dia ao anatin'ny baiboly moa zany sy tao anatin'ny lesona dia nisy ohatra maro ndraisika tao jesosy ny tena modely ary hatram'izao jesosy kristy ao amin'ny hevitra masina indrindra de mbola tsy mitsahatra mivavaka ho atsika manao vavaka fanelanelana ho atsika mba handresentsika ny ratsy eto amin'ity tany ty ary mba zahoantsika ny famonjena i paoly de nanao vavaka fanelanelana ho an'ny fiangonana tany efesosy tany fiangonana tany Filipy ary mivavaka mandrakariva izy tao anatin'izany Daniel de nanao vavaka fanelanelana ho azy sy
sy ho an'ny vahoaka ny jiosy rehetrarehetra atao anatin'io fifadikanina zay nataon'io samoela de vo avy hitantsika teo nanao vavaka manokana ho an'azy ireo ny fiangonana de nanao vavaka ho an'ny petera abrahama de nanao vavaka ho an'ny mponina tao sodoma indrisy moa fa ilota mianakavy ihany a no afaka tao anatin'izay zay zany ny fdb faharoa ny fdb fahatelo dia izao ny fomba fanaovana vavaka fanelanelanana tahaka ny ahoana ny fanaovana azy ity ho tany saiko vetivety amintsika zany zavatra hita tao anatin'ny lesona satria miazakazaka be ny fotoanatsika de zao voalohany aloha ny antom-bavaka ao amin'ny atom-bavaka zany de zao rehefa mivavaka ho an'ny hafa ianao de hoentinao am-bavaka zay ilain'ny tenanao sy ilain'ny hafa na eo amin'ny lafiny aranofo io na eo amin'ny lafiny ara-panahy zay zany ny zavatra hita tato anatin'ny lesona aloha ary tsindriko manokana eo amin'ny lafiny ara-panahy de zao mba asedrana ny fakam-panahy jesosy kristy nivavaka ao amin'ny petera mba hatonga amin'ny petera hasedra na afaka hisetra ny fakam-panahy zay afitsiko satana ny manaraka ao anatin'izay de hoe mba hanana fahendrena sy fahiratan-tsaina fahiratana ara-panahy i paoly de nivavaka ho an'izany ho an'ny efesianina ary hitantsika tato anatin'ny lesona koa hoe ny atom-bavaka koa de hoe mba hahalalan'ny olona ny fahamarinana ny fanantenana ny amin'ny herin'andriamanitra zany a de mbola vavaka nataon'ny apôstôly paoly avokoa fitombona amin'ny fahalalana ny zavatra ara-panahy zany tena zavatra lehibe ilaitsika am'izao fotoana zao satria hamonjy fanahytsika io ka tsy fahalalana ara-panahy de mahatonga ny olona tsy ahazo ny famonjena noho izany vavaka atom-bavaka lehibe tokony atao zany ary fanafahana tahaka ny vavaka nataon'ny fiangonana zay hanafahana amin'ny petera be de be ny olona zay voafatotry ny ratsy am'izao fotoana zao mila vavaka isika atom-bavaka mba hanafahana azy ireny ary ao anatin'nyty fomba fanaovana vavaka fanerenlanana ty de nampianana tato anatin'ny lesona ny amin'ny hoe manao vavaka mafana ianao ary le vavaka mafana aloha zany de teneniko eto hoe tsy hoe miteny mafy ianao na trerominao andriamanitra na betroanao andriamanitra tsy ary ava-malala maheno foana andriamanitra araka ny voalaza ao amin'Isaia 7:5 fa ny tiana ambarana hoe vavaka mafana dia tsy miala mihitsy ianao fa mitalao mandra-pahazonao valim-bavaka zany ny atao hoe vavaka mafana fa tsy hoe mitrerona an'andriamanitra na mibetroka an'andriamanitra jerevy tsara ianao anatin'ny baiboly fa tsy isy olona mibetroka na mitrerona an'andriamanitra mihitsy tao fa maheno tsara andriamanitra vavaka ho apoha raha enin'andriamanitra manarak'izay a tononona mihitsy ny anarana tahaka ny nanonan'i jesosy ny anaran'ny petera nanonan'ny paoly ireo fiangonana zay nentiny am-bavaka ary ao anatin'ny vavaka fanelenanana koa raha azonao ataony mifady anina de afaka mifady anina ianao tahaka ny daniela mifady anina nandritra ny roa tokom-bolana ary ny fanaovana vavaka fanelanelanana dia atao amin'ny fo raha izany ny ataotsika de azo antoka ny valim-bavaka satria ireo rehetrareo dia nazahoantsika valim-bavaka avokoa miasa ny hery tsy hita maso ny lesona rehefa mivavaka manao fanelanelanana atsika mikaela sy ny anjelony de tena miasa mafy misy tsy hitatsika maso izy ireo fa saingy zao miasa izy reto andala teny anankiroa eto ampahirizana atsika avy ao anaty lesona ozy izy eto hoe mety tsy ho hitatsika zay ataon'i jesosy saingy mandreny vavaka rehetra ataotsika izy ary miasa mafy hanalana ireny hamalinana ireny vavaka ireny azy miasa daholo ny anjely rehetrarehetra miasa jesosy kristy mikaela moa ny anarany atao anatin'ny lesona izy ny tahaka an'andriamanitra ary ny teny faharoa zay tiako ifikiritsika tamin'ity lesona ty de zao koa hoe mangovotra sy miorooro reo tafiky satana ray manontolo amin'ny fandrenesana vavaka mafana ka ilaitsika ny mivavaka mafana izany mahazo fanahy ho an'andriamanitra sika rehefa mivavaka naiza iangonanandrona telo ny matitoko 7 de eo avoany ary raha inona na inona angatanareo de ho azonareo zany mino ary ava-malala fa na de vetivety ihany aza ny anarantsika n'izay lesona zay sy namerenantsika azy de mino fa voaraintsika ny lesona rehetra ary hampiatrany zany amin'ny fiainatsika isika de ny tompo ny hoe hitantsika tsiraray avy ka mba samy vavaka ho an'ny fiangona sika vavaka ho an'ny pasteur vavaka ho an'ny olona rehetra ary vavaka ho an'ireo interese atsika amin'ny zavatra zay toritsika ny filazantsara de ny tompo hitantsika tsiraray avy ka de mba hahazo valim-bavaka ny isika andesika marana izao fotoana izao alohan'ny vavaka famaranana ty lesona ty dia andaolosika hanao ny fanatitra ny sekoly sabata ka ao anatin'ny fionjava-maneno no anatazantsika zany aorinazay dia hivavaka isika
misaotranao zay andriamanitra satria nomenao lesona saribity tamin'iny lesona faefatreny ny angatana aminao dia hanomezanao anay ny hery rehetra azahoanay manatanteraka izany ka mba hifampivavaka izahay andriamanitra hivavaka ho an'ny mpiara-miangona izahay hivavaka ho an'ireo olona liana rehetra hivavaka ho an'ny ankohonanay izahay ary hivavaka ho amin'ny firenenay izahay hivavaka ho amin'ny mpiarabelona aminay ka inonay andriamanitra fa hamaly ny vavaka ianao satria ianao dia hiasa amin'ny fomba tsy hita maso mba azahoanao mamaly ireny vavaka rehetra izay atao reny ka ny vavaka mafana rehetra ny vavaka amin'ny fo rehetra vavaka amin'ny finoana rehetra atao ho an'ny tsirairay avy dia enga ny andriamanitra ho tafapako amin'ny seza fiandriananao ka ho valinao ane izany dia hahita fahombiazana any eny fiangonanao ary handresy tahaka ny nandraisen'i Jesosy Kristy zahay ka tsy ho ela dia hiakatra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay misaotranao ihany koa izay no nazonay nanolotra fanatitra entina hampanitarana ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany amin'ny alalan'izany fanatitra ny sekono angatahana izany vavaka izany amen. Eny ary dia mirary ny fitahin'andriamanitra ao amintsika rehetra ary mba hianatra ny lesona vaovao indray isika amin'io herinandro fahatimy io. Tompo hitantsika tsirairay avy veloma tompoko. Fifaliana ho an'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onona eo amin'ny fiangonana adventista amin'ny tandrony ny andro fahafito eo anivon'ny federasiona Madagasikara ampovoany no manolotra ny arahabo ho antsika tsirairay avy natokantrano indray nahatratra izao sabata izao manoloana ny zava-misy maneran-tany sy ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ny amin'ny valanaretina izay misy amin'izao fotoana izao dia tiana indray no mampatsiaro antsika ireo fepetra izay tokony ho raisitsika mba ho fiarovantsika tena ny amin'izany valanaretina izany dia tsy ino izany fa ny Covid-19 ny fepetra voalohany izay tokony ho arahantsika dia tsy ino fa ny hoe fiobonana ny fijanonana ao an-tokantrano. Maro amintsika nefa tsy afaka manatanteraka izany no ny antony maro samihafa ka voatery tsy maintsy mivoaka ny tokantrano ka ho antsika izay tsy maintsy mivoaka ny tokantrano dia misy koa ireo fepetra izay tokony ho arahantsika izany mba ahafahantsika miaro tena amin'izany valanaretina izany dia ireto indray izany ny fepetra izay ho raisitsika dia ny fampiasana ny masika ny fanajana ny elanelana ray metatra raha misy olona mifanerasera amintsika ary ny fanasana ny tanana amin'ny rano sy savony matetika fa androany ny tena ho resahantsika sy ho ampitsahivana antsika izany dia eo amin'ny fampiasana ny arotava na ny masika satria araky ny fanadihadiana natao dia hita fa misy lazany tokoa izany ny fampiasana ny arotava io eo amin'ny fiarovana ny tenantsika raha misy olona izany anakiroa ka ny anankiray mitondra ny tsimokaretina ary ny anankiray salama ka mifanerasera mifampiresaka izy anakiroa ireo dia ny zavatra tsapa dia izao raha samy tsy manao arotava izy anakiroa dia eo amin'ny 700 eo zany mitahany fifindranny tsimokaretina ho amin'ilay olona salama. Raha manao arotava kosa ilay olona salama fa ilay olona tsy salama no manao arotava dia eo amin'ny 300 eo mitahany fifindran' izany tsimokaretina izany ary raha ny olona marary kosa indray no manao arotava fa ilay olona salama tsy manao arotava dia eo amin'ny 500 eo mitahany fifindran' izany tsimokaretina izany fa raha samy manao arotava kosa ireo olona roa ireo dia hita fa eo amin'ny ray faingo 500 mitahany fifindran'ny tsimokaretina
ary raha voaja kosa nefa ny elanelany hoe ray metatra na mihoatra ka samy manao aritava ny olona anakiroa dia hita fa eo amin'ny ohatra isanjato zany a ny tahany fifindraniny tsy mikaretina ka izay indrindra no antony hoe mila averimberina mandrakariva amintsika zany a ny fampiasana ity aritava ity. Misy karazany anakiroa ny aritava dia ny aritava fanaro izy tsika zany a na ny aritava masika azote dia misy koa ny aritava zay vita amin'ny lamba zay matetika dia dimy tena fampiasantsika amin'ny andavanandro fa ho antsika izay misafidy hampiasa ny aritava fanary dia aoka ho tadiditsika fa eo amin'ny ora 3 ihany izy tia no afaka miaro atsika ka raha mihoatra an'izay zany dia tsy maintsy soloina dia soloina vaovao indray arina dia soloina vaovao indray zany a le aritava. Fa eo amin'ny fampiasana rehefa ampiasana azy kosa indray tsika dia aoka ho tandremantsika fatratra tsy ho voakasoka mihitsy zany a ny fatratra izay hipetaka amin'ny orontsika sy ny vavantsika satria fantatra fa eo amin'ny orona sy ny vava zany a ny vavahady hidiran'ireo tsy mikaretin'ireo any amin'ny vatantsika dia arovana tsara mihitsy zany a ny fasin'ny aritava izay hipetaka amin'ny orona sy ny vava. Raha ny aritava lamba no ampiasaintsika dia aoka ho azo antoka mandrakariva fa madio tsara zany a ary voapasoka tsara aloha amin'ny vatantsika zany amin'ny tarehantsika zany. Aoka koa ho tandremana mandrakariva ny fampiasana ny aritava satria tsikaritra fa eo zany tena ataontsika atsirambina eo amin'ny fampiasana ny aritava dimidimitsika indraindray dia rehefa hitenitsika na indraindray tsika manao aritava nefa mieritreritra hisakafo na misy zavatra tiatsika ampidirina nambava dia fombatsika tsy alantsika tanteraka le aritava fa ny ataontsika dia ny mampidina anazy a midina aty ambany aty amin'ny tenda zany ary petraka tsika aty nefa aoka ho tadiditsika mandrakariva fa ny faritra ny tendatsika iny dia efa faritra tsy voaharo izy iny ka noho izany a dia mety efa mipetapetaka teny zany ilay virus a dia rehefa ampidinitsika eo le aritava dia efa mandray an'le virus nipetaka tamin'ny tendatsika ka rehefa mamerina zany mipetaka amin'ny orontsika sy ny vavantsika zany tsika dia tsika ihany a no mampiditra n'ilay tsika ihany mampiditra n'ilay virus ananatin'ny vatantsika. Aoka koa tandremana ny fampiasana ny aritava rehefa manala anazy zany dia matetika manana fahazarana avela razorazo eto amin'ny ilany eto fotsiny fa tsy alana tanteraka dia aveo nefany a mipetaka amin'le fasa hipetaka iny indray le microbe satria le virus moa zany a dia hoentin'ny pitodrora na ny rivotra dia lasa mipetaka amin'ity le fasa ho apetatsika amin'ny vavantsika ity zany dia averina mipetakatsika amin'ny tenantsika indray zany a nohan'ny aritava fanary dia tonga dia arinana anaty fitoeram-pako ary nohan'ny aritava izay mbola ho ampiasaina ohatra ny amin'le lamba zany a dia aoka tonga dia atao any anaty koveta misy ranon-tsavony a ary sasaina fa tsy apetrapetraka any anaty paosy a na anaty poketra na antokantona amin'ny toerana satria efa misy loto izy iny a misy an'ilay virus ka mety iraridraraka eny amin'ny toerana rehetra eny indray zany ilay virus a dia mety a hampatonga an'le aretina hiparitaka zany ao amin'ny tokantranontsika na eo aza nefa zany rehetrarehetra zany a dia aoka ho tadiditsika mandrakariva fa manana n'ilay Andriamanitra izay mpiaro atsika koa sika manampy atsika amin'ireo fiarovana rehetra izay efa ataontsika indrindra ny mpanao salama ao amin'ny salama fa 1:20 ny andininy a faharoa sy fahatelo manao hoe izao a ilaza amin'ny Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay hitokiko fa izy anafaka ahy ao amin'ny fandrikim-piaza sy ny areti-mandoso. Aoka ao an-tsaintsika mandrakariva izany teny fikasana izay omen'Andriamanitra atsika izany fa izy no miaro atsika eny amin'izay rehetrarehetra alehantsika eny ka aoka zany tsika tsy hanatahotra fa atoko tanteraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia mirary atsika tsirairay avy a mba samy anatanteraka n'izany fepetra rehetrarehetra ary atoky an'Andriamanitra ny firariana dia mba hirotsaka amintsika ny fitahian'Andriamanitra amin'ity sabata dia mirary soa ao atsika tsirairay avy a. Amen.
Midirahan Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy no ny fagagana rehetra ataony, atao voariarianareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady any Jehova. Aleluia, amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, tsara indrindra izay any an-danitra, midera, misaotra, mankalaza ny anaranao izahay, noho ny famindram-po lehibe sy ny fitahiana izay atobaka ao anay amin'izao andronao masina izao. Raha eo, mamela ny elokay, manamasinanay, manatre izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izahay eo amin'ny sampana miadidin'ny ankizy, eo anivon'ny fiangonana Adventiste dia faly miaraba antsika tsirairay avy tratran'izao fotoana manokana izao. Miaraba indrindrindrindra ny ankizy, satria fotoana manokana ho anareo androany. Manokana satria ny androandroany dia sabata maneran-tany ho anareo rakizy. Izany indrindra no mahatonga antsika androany ho maro ny ankizy mandray anjara. Ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia faniriana indrindra ny ahitanareo rakizy fifaliana ary ny soa sy ny fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra dia ho anareo tsirairay avy. Tsy midika izany fa adino isika lehibe fa ho tahian'Andriamanitra ianareo, omen'Andriamanitra ny zava-tsoa rehetra sy ny fifaliana ihany koa mandritra ity sabata ity. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha ataontsika ny rafa 7 aviry vazatany eo. Aviry vazatany eo, siponinao andanitra, anavotan-dehibe, zay amonjena marobe, devitareka midera, zay amonjena marobe, devitareka midera. Aviry fiangonano, mahasandratoreny feo, hiderany mpanavotra, na tiane fitrazy izao. Irao ampandehanana, irasony ziona, irao ampandehanana, irasony ziona. Zayanare irai sapekamira, derau famendika, ilai nanavutranare, derau famendika, ilai nanavutranare. Mandreni tenisu, we manatuna isa, ani unitumbu mafidi, ni fitiava ni vali, ni fiderani tuina, ni
andeha araka andray amin'ny baibolitsika isika ka hiaraka maiky izay voalazany ao amin'ny Josoa toko voalohany andininy fasivy. Josoa toko voalohany andininy fasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy efa nandidinao fa aho koa mahereza sy matanja aza matahotra na mifantompo fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Dia mbola rahantsika mamaky ihany koa Salamo fafito amby roapolo andiny voalohany. Salamo fafito amby roapolo andiny voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah mifahazavako sy famonjena ahy, iza no atahorako? Jehovah mifiarovana mafy ho aniako, iza no angovitako? Amen. Andeha hiaraka ivavaka manetry tena isika ho an'izay afaka manatanteraka azy eo am-pandoliana miaraka amiko dia izay no anaovantsika azy. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, Andriamanitra izay tsy mandao fa eo anilanay mandrakariva ary nahatoy izao anay. Isaoranay anao izany fitiavanao izany ary ho anao irery hatrany aneny voninahitra mandrakizay. Andriamanitra miaraka manetry teny eto anatrehanao izahay ary matsiaro hoe olona tsy mendrika. Mifona Andriamanitra ny amin'ireo fahotana izay nataonay ka nampalahelo anao, ny amin'ireo ratsy nataonay teo anatrehanao ka nahatonga anay ho tafasaraka taminao, fa ianao anefa tianay dia miantso anay indray. Ka raiso izahay amin'ity maraina ity ary hovao ny fonay tsirairay avy. Ray masino, rehefa voavelanao ny fahotanay dia irinay raha mba hiasa ty anatinay ary ny fanahinao ka ny toetranao no tonga toetranay. Ary amin'ity maraina ity izay fotoana manokana dia angatahanay ianao mba hameno ny fotoana rehetra ka andray ny fitahiana rehetra izay efa nomanao tokoa anie ny tsirairay avy aminay izay miaraka manatanteraka izao fotoam-bavaka manokana izao. Mitahy sahady ireo ankizy kely rehetra manerana ny fonintany. Amin'ity maraina ity izahay dia mivavaka manokana ho an'ity firenena ity. Ray masino, tsy miafina aminao ny toe-javatra iainan'ny malagasy ankehitriny. Ray eo midiran-tsehatra amin'ny fiainany tsirairay avy. Manoloana n'ity ady mangotraka amin'ny valana retina coronavirus ity dia mangataka ny tana maherinao mihitsy izahay mba hife an'izany aretina izany. Ireo rehetra izay marary ankehitriny Andriamanitra tratra n'izany aretina izany dia angatahanay ianao hikasika amin'ny tana mahery ilay mahay manasitrana mihoatra ny rehetra ary anasitrana izay rehetra voan'izany. Ary ny fitombony izany kosa dia mba hitsahatra amin'izay ary ho foana tsy hisy intsony. Mana rehetra ianao arovo ny ain'izy ireny ary omeo fahasalamana koa izy, omeo tanjaka ary omeo ny tsilotsaina ambony indrindra trany amin'ny fikarakarana sy ny fiadiana amin'izany aretina izany. Miasa mandrakariva ihany koa ao anatin'ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratongany izay samy amin'ny fanandrify azy avy manoloana n'izao ady amin'ny valana aretina izao mba ho ny fahendrenam-bony avy aminao ihany koa no anatanteran'izy ireo ny asa sy andraikitra manoloana an'izany. Ka ity Madagasikara ity izay fantatray fa tianao dia ho sitrana ary ho afaka amin'izao loza manjo azy zao. Mikasika kosa ny fony malagasy tsirairay avy Andriamanitra ary amin'ity marainty no angatahanay izany mba hitodi-doha aminao ny malagasy tsy vaky volo ary ahatsiaro fa ianao ny ray mpiaro ary ray tokony hitokiana ao anatin'izao toe-javatra rehetrarehetra izao. Miara aminay arany amin'ny fotoana rehetra izay arahanay manompo anao ary mitahiny fiangonanao tsirairay avy, mitahiny tsirairay avy na ny tokantrano na aiza misy anay miaraka manatanteraka an'izao fotoana izao ka ny fotoana tanterahana dia tena andraisanay ny fitahiana, ny fanamasinana ary ahitanay ny voninahitra tokoa. Misaotra indrindra Ray masino fa amin'ny anaran'i Kristy
ilay tia sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao dia tonga amin'ny fotoana nehoantsika ny fatikitsika sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra isika dia ny famerenan'ny ampafolony sy ny fanatitra. Asaika ianao handray ny ampafolony sy ny fanatitra izay efa nomaninao menan'Andriamanitra androany ary hivavaka mangina mba hankasitrahany isika sy ny fanatitra etintsika. Amen. Amin'ity sabata maneran-taona ny ankizy ity, ny ampahany amin'izay hoarotantsika dia anoanana ny tetikasa dra. Ny ankizy rehetra na aiza any an-tsekoly, izay no teny baiko etiny adra. Tetikasa dra dia mampatsiara bola sy ara-pitaovana ho an'ny ankizy aty amin'ny tany andalam-pandrosoana mba ahafahan'izy ireo miditra an-tsekoly. Ny fanohananao sy ny vavaka ataonao dia mety hitondra fahasamihafana lehibe eo amin'ny fiainan'ny ankizy maneran-tany, koa manentana anao hanolotra izany an-tsitrapo. Mankasitraka anareo ny ankizy, koa andeha isika hivavaka ho an'izany fanatitra izany. Andriamanitra, misaotra anao izay menao ny fitahiana ahafahanay manao fanatitra. Mangataka famelan-keloka aminao amin'ny raha tsy vitanay tsy manaraka tamin'ny sitraponao. Dia tao ireo izay nanolotra fanatitra ao anao, ary tao koa ireo ankizy izay misitraka izany. Anaran'i Jesosy nanonako mivavaka. Amen. Ho fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony dia izy fekiran-dravaka ny fotoana, ary hanolorantsika izany avy eo dia ny hira faha 700 no hiraintsika. Amen.
andeha isika ankizy rehetra hiaranao an'le raha mitondra ny lohateny hoe oramamy ary ataontsika ny feo mafy be. Anaraka tantara iray isika izay mitondra lohateny hoe ilay baoritra be fa mialohan'izay dia andeha isika hiara hivavaka. Andriamanitra ranay eo misotro anao indray izay any amin'izao fotoana manokana izao. Mitenena indray ianao amin'ny alalan'ity tantara ity fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy nahita an'ity boatry ity a ngava ny famezana ve sa ny anjara tsy na ve tokony kapako ve ty vai fainy zany oka aloha nahoana aloha sakananao jero io boatry io bortrinina io boatry io fa maninona anao io boatry io misy zavatra anatin'io boatry io mety osankery eto be dia noana izy mba dia andrapaka atsika tsy fa tena misy zavatra anatin'io boatry io osa tsy mipetraka any am-piangonana ny osy anaty ala ny fonena reny tokony isikina iam-po isika ary anokatra ny baoritra oka aloha misy zavatra ao anatin'io boatry io nazanora sikafo mampatahotra be mety liona indray dia misy volony be izy dia misy nify mahanitra be amono atsika liona fangaty tsy osa nolazaina teo e tapaka ny hevitra ka tena liona no anatin'io boatry io tsy mino hoe liona ny ao tsy mino an'izany aho e tsy mipetraka any am-piangonana ny liona tokony isikina iam-po isika ary anokatra ny baoritra oka aloha ka azasikafa anao fa mbola mampatahotra be na raha ohatra ka hoe gorille be indray nao anatin'io boatry io ka vonina ny andrapaka atsika izy gorille tsy mino an'izany a tsy mipetraka any am-piangonana ovinanao ovinany gorille saingy tena azo antoka aloha fa misy zavatra ao anatin'io baoritra io andeha aloha jereko tena tsy moramiko no manokatra amin'ny baoritra azonao ampiana ve a tsy haiko tsy
te hita gorilla be na liona be na tigre be voaka vao. Ka ianao ne ka matanjaka tsara e, sady fantatro fa vitanao sakafo anio. Tsy vita ka, tsy azoko mihitsy fa maninonao be potra zany. Za berim-po satria fantatro fa mbola mombana mandrakariva Andriamanitra. Tsy mampatahotra anao zany feon'ny zavatra anaty boatra zany. Iny e, tsy fantatsika ny zavatra misy ao anatin'ny baoritra. Somary mampiahiahy kely ihany zany. Fa ny atao hoe berim-po ane tsy midika hoe tsy matahotra e, fa matahotra kely any fa fantatro fa momba an'Andriamanitra. Ankoatran'izay, ohatra hoe misy zavatra ao anatiny ka tsy afaka mihetsika, tokony ampitsika izy. Azonao antoka ve zany? Azo antoka tanteraka. Eny ary? Anisa telo dia miaraka manokatra amin'ny baoritra isika. 1, 2, 3. Andriamanitra lehibe, tafavoaka tao ihany. Noveriko fa tsy ho tafavoaka tao mandrakizay mihitsy a. Misaotra anao. Way, matamy vatosoa marina. Fa ahoana ny nahatonga tao? Tena zava-doza zaho nandeha nakaetana tao anatin'ity baoritra ity dia ngeza loatra ilay izy dia latsaka tao dia avy eo ilay izy nidy tao. Tsy tafavoaka tsony dia niezaka ihany mba hiantso olona fa natahotra daholo izay nandalo teo. Fa soa ihany fa nareo dia tafavoaka. Sotra betsy. I Maila no nanampy anahy mba navotana anao. Ay! Izaho matanjaka fa izy berim-po dia nampatsiahy anay izy hoe mila matoky an'Andriamanitra isika. Ay! Raha izany zany dia sady matanjaka nareo no berim-po sady zany. Marina zany, miaraka amin'Andriamanitra mazava ho azy. Raha azoko tsara dia izao, fa izao aloha misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mahafinaritra ny toetranareo mahatoky an'Andriamanitra nareo mba hanananareo herim-po. Fa aleo aloha hoe sorontsika teto mihitsy ty baoritra ity fa tena mandreraka e. Andraso aloha atosika. Aza matahotra, anampy anao izahay. Ie, matanjaka izahay sady mahery satria momba anay Andriamanitra. Ay, atao ary antoka e. Ny fitaovana nampiasaintsika izay naneho tamin'ny alalan'ilay baoritra be dia maneho zavatra manandanja tokoa. Hitan'ireo ankizy ilay baoritra saingy tsy fantatra izy ireo izay tao anatiny dia izany nahatonga an'ilay baoritra hampatahotra. Eo amin'ny fiainana koa dia imbetsaka isika no mifanojo amin'ny zavatra toa lehibe sy matahotra ny fahitana azy. Mety tsy fantatsika izay tokony atao rehefa matahotra isika, saingy izao be dia be ny teny fikasana avy amin'ny tenin'ny soratra masina manazava ny amin'ny tokony hananantsika herim-po satria momba antsika Andriamanitra. Ankehitriny ary izara teny fikasana vitsivitsy amintsika ireo zanantsika. Deutéronomia 31:8. Deutéronomia 31:8. Ary Jehova no mandeha ao alohanao, ary izy no miaraka aminao, tsy andahanao na foianao izy, koa aza matahotra na mifatipo ianao. Salamo 3:24. Salamo 3:24. Eny, nandeha mamaky loasa aliko ny fahafatezana zaho dia tsy atahotra ny loha zaho fa ianao no amiko. Tsoraka azonao sy ny tehinao ireo mahafatahotra. Salamo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fatokina Jehova mpiaro sy mpitahin'ny olony nataon'ny Davida. Jehova no fahazavako sy famonjena ahy, iza no atahorako.
Jehova no fiarovana mafy ho an'ny haiko, iza no ango vitako. Salamo fa 9:17 Salamo fa 9:17 aminaran'i Jesosy. Amin'ny andro atahorako no itokiko anao, Andriamanitra no idirako ny teniny, Andriamanitra no itokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona ataony nofo amiko? Jana 4:17 Jana 4:17 Amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahako ny fanomeza izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ho fanohizantsika amin'ny fotoana dia andeha arahantsika manao ny hira fotoana mamy. Etongisao indray ilay fotoana mamy, mba handraisanay ny teninao, ko manatrery tompo eny arotsay, ilay fanahy mba hitoetra anatinao, iry anay anovanay, ireo teny izay anaranay, ka hampitombo sy hameno ny aim-panay, mba hampiray io tena mpianatra, iry anay anovanay, ireo teny izay anaranay, ka hampitombo sy hameno ny aim-panay, mba hampiray io tena mpianatra, ka hampitombo sy hameno ny aim-panay, mba hampiray io tena mpianatra. Isay ankizy dia faly mamerina ny fiarabanantsika tsirairay avy. Azo herim-po vaovao anie isika amin'ity anio ity. Milohan'ny toriteny andeha isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao izay fa menao n'ity fotoana ity, dia ampitoeranty raha ihany teninao anie izay, ampitoeranty anatinay anie izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa nisy fotoana ve nampatahotra anareo? Tsy dia mahafinaritra loatra izany. Rehefa misy zavatra mampanahy antsika dia toa matsapitsika fa misy zavatra mamatotra antsika. Mety hiendratrendratra na hatahotra isika. Fa ny firesahana amin'Andriamanitra ny amin'ny taontsika dia ampahany manan-danja amin'ny fananana herim-po. Ny Filipiana 4:4-7 dia milaza amintsika ny amin'ny tokony tsy anahiantsika na amin'inona na amin'inona. Hoy ny voalazany tena amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manaina inona inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra miaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Fantatsika fa fihetsem-po ny tahotra. Ireo mahery fo ny Baiboly dia anisan'ireo manana herim-po avokoa. Asa re mba manao ahoana ny fihetsem-pon'izy ireny manoloana ny fiaikany raha ianao no teo amin'ny toeran'izy ireny, mety manao ahoana ny fihetsem-ponao? Andeha hijery ny sasantsasany amin'ireny tantara ireny isika. Voalohany, manao ahoana ny mety ho fihetsem-ponao raha ianao no nifanehitra tamin'ny ilay liohananao no teo amin'ny toeran'i Daniela? Mety natahotra ve ianao? Faharoa,
manahoana no mety ho fihetseham-ponao raha tsy maintsy misafidy an'Andriamanitra na ny lafory mirehatra tahaka ny satraka, misaka ary apediniko. Mety ho natahotra koa. Fahatelo, manahoana no mety ho fihetseham-ponao raha asaina mitondra firenena iray ianao tahaka ny Joasy. Mety ho mangitakitaka. Fahaefatra, manahoana no mety ho fihetseham-ponao raha tsy maintsy hiresaka amin'ny mpanjaka ianao tahaka ny Estera. Indratrendratra ve? Fahadimy, manahoana no mety ho fihetseham-ponao raha tsy maintsy miala ny taninao ianao ka voatery mety alahelo. Fa enina, manahoana no mety ho fihetseham-ponao raha mihaona amin'ny anjely ianao tahaka ny Maria. Faly. Fahafito, manahoana ny fihetseham-ponao raha teo amin'ny toeran'ny Noa nasaina nanamboatra sambo goavambe teo amin'ny tany tsy misy rano dia esoiny olona ianao noho izany. Ireo tantara tsirairay avy amin'ny baiboly ireo dia mahakasika olona samihafa amin'ny toe-javatra samihafa. Kanefa misy zavatra iray iresan'izy ireo. Be-eri-po izy ireo. Iray ihany loharano eri-pon'izy ireo. Natokan'Andriamanitra izy ireo fa hamery azy ireo izy. Na manao ahoana ny fihetseham-pontsika eo anivon'ny toe-javatra iray dia afaka manao toy ireo olona rehetra voalaza avy ao amin'ny baiboly ireo isika. Afaka matoky an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika. Raha izany ary dia manao ahoana ny fihetseham-ponao manoloana ny coronavirus? Ny lohahevitry ny tantarantsika anio dia mahakasika indrindra ny herim-po. Andrasantsika lesona amin'izany dia ndaontsika naraka ny tantaran'ny Josua sy ny vahoaka Israelita. Fomba fahatanirany dia nasaina anatanteraka iraka Josua dia izy anisan'ny lehilahy 12 tao anatin'ny foko 12 izay niraha Mosesy andeha hisafo ny tany Kanana. Rehefa niverina avy any Kanana izy ireo dia nampalahelo fa zavatra niresan'ireo folona ireo dia vao mampisalasala satria hoe tsy afaka hiditra amin'ny tany Kanana izy ireo satria hoe goavambe ny olonao, matanjaka be ny olonao, resika raha miditra ao. Dia zavatra antenen'i Josua sy Kaleba nefa hoe tsara miditra ao, tokony hiditra ao mihitsy isika. Nefa ireo zanak'Israely ireo tsy nentin'izay zavatra antenen'i Josua. Dia lasa ndrendreny 7 taona tany an'efitra ireo zanak'Israely ireo. Tao anatin'izay fotoana izay dia tao ny anaran'iny anankina fiainana amin'Andriamanitra sy atoky an'Andriamanitra satria raha tsy matoky an'Andriamanitra izy ireo dia tsy afaka hiditra mihitsy eo amin'ny tany Kanana. Ny takelo ho an'ny Josua sy Kaleba ny fandraisana fitenenana sy nambarany vaovao mampisalasala. Nanapa-kevitra ny anaraka an'Andriamanitra i Josua sy Kaleba ka tsy verina mitahotra intsony. Izany indrindra no antony nisafidianana an'i Josua ho mpitarika. Ny fatikin'i Josua ny fiarovan'Andriamanitra dia fitaovam-piadiana lehibe indrindra izay hiadiny amin'ny ady ho avy. Inona ireo lesona ho antsika amin'izany? Lesona ho antsika tokoa izany satria rehefa manankina fiainanantsika amin'Andriamanitra isika dia izy hiaraka amintsika hiady amin'ny tahotra ary tsy hiozongozona hatrany fa hijoro matoky.
fa andao aloha ny iverenantsika ny any amin'ny zanak'Israely e. Rehefa vonany tan-drano Jordana ny zanak'Israely dia fantatr'izy ireo fa hotapahan'Andriamanitra ny rano. Dia inona ny tranga? Tena nitapahan'Andriamanitra tokoa ny rano. Milaza amintsika ny Baiboly fa rehefa tonga afara rano dia tondraka ny moron'ny Jordana. Raha tokony hiditra avy hatrany eo amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nasain'Andriamanitra ny janona aloha mba hanamboatra alitara ho azy. Tahaka mahazatra dia lehilahy 12 avy amin'ny foko 12 ihany no miditra maka ny zavatra izay atao. Ka nasain'Andriamanitra ka vato 12 izy ireo atao voan'ny toby. Manome ny antony nananganana izany Josoa ao amin'ny toko 4:120 ka hatramin'ny 4:20. Josoa toko 4:120 ka hatramin'ny 4:20. Aminaran'i Jesosy dia niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany indray ny taranaka-reo any amin'ny andro avy hoe inona no anton'ireo vato ireo dia ambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina no ny tanin'ny Israelity Jordana ity fa nataon'Andriamanitra ireo maina ny falehan'ny rano Jordana teo an-ranomasina mena izay nataony maina teo anoloantsika mandrapitatsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambony tany fa mahery ny tanan'i Jehova ary mba hatahorany an'i Jehova Andriamanitra ireo mandrakizay. Araka izany andin-tsoratra masina izany ara dia fanirian'Andriamanitra raha ny vahoaka Israely mamin'ireo taranaka rehetra mandimby no mahatsiaro ho fahalehibiazana. Io alitara io dia ho fahatsiarovana hanampy ny vahoaka tsiaro izay efa nataon'Andriamanitra taminy sy ny famonjena azy ireo ary ahatsapany fanatrehan'Andriamanitra amin'ny zavatra ho avy. Eo amin'ny fiainana koa dia tokony hisy alitara. Zava-dehibe ny fahatsiarovantsika ny fikarakarana tamin'ny lasa. Misy alitara koa amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe ny fahatsiarovantsika ny fikarakarana tsika tamin'ny lasa. Rehefa miresaka mahakasika ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny lasa tsika dia tokony mahatoky fa afaka mbola hitantsika ihany Andriamanitra amin'ny ho avy. Tsy mijano eo amin'ny alitara nefa ny tantarantsika. Tonga ny ady lehibe voalohany izay tsy maintsy natrehan'ny Israelita tao amin'ny tany Kanana. Avy sady mafy nefa mandany Jeriko ary fantatry Josoa fa tsy maintsy mila fanampian'Andriamanitra ny Israelita. Nampahery azy ireo i Josoa mba hitodika amin'Andriamanitra sy eo amin'ny fitokisana aminy. Talohan'ny nanomboan'ny ady anefa dia niverina nanolo-tena ho an'Andriamanitra indray ny Israelita. Nankalaza ny Pasika izy ireo izay fantatsika tsara fa ny Pasika dia ilay fety natao hankalazana manokana sy hatserovana ny fomba nitondran'Andriamanitra ny Israelita nivoaka amin'ny tany Egipta tamin'ny fanandevozana. Ny navokatra avy tamin'izany tany izany izy ireo ary saron'izy ireo izay nataon'Andriamanitra taminy ary napetraka taminy ny fitokisany tanteraka. Nohon tonga teo akaikin'ny Jeriko i Josoa dia nisy lehilahy iray nitsangana tandrifiny. Dia tery Josoa nanontany izy hoe namanay va ianao sa namany fahavalonay? Dia hoy izy, tsia fa izao dia komandy miaramilan'i Jehova ka tonga aty ankehitriny dia niankohaka tamin'ny tany Josoa. Dia nasiany lehilahy nesorina ny kapan'i Josoa teny tongony satria tany masina no nijanonan'izy ireo. Nanatrika an'i Josoa Andriamanitra ary vonona ny hiaino azy izy. Nampaheran'i Josoa ny komandy nitafiky ny tompo. Nanome toky izy fa hiara-dia amin'izy ireo Andriamanitra ary dia handresy ny Israelita. Nanome toromarika hafahafa ho an'i Josoa Andriamanitra momba ny ady. Saingy nisy fahasamihafana lehibe teo amin'ny fotoana nahatongavan'i Israely tao amin'ny tany Kanana sy amin'ny tindray mitoraka ity. Rehefa nandefa mpisafitany Mosesy 400 taona lasa izay koa ny vahoaka afa-tsy Josoa sy Kaleba irery ihany. Ankehitriny anefa dia ny vahoaka Israelita rehetra no natoky an'Andriamanitra. Fantatry ireo izay nataony tany Egipta. Fantatry ireo izay nataony rehefa nirendreny tany anefitra izy ireo.
fantatr'izy ireo izay nataony rehefa nita noho ny Jordan izy ireo ary fantatr'izy ireo fa momba azy Andriamanitra ary tokony ho berim-po izy ireo amin'izany ady izany. Hoy Andriamanitra tamin'i Josoa: mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany. Ny tafika amin'ny tampiadiana no melo lalana, avy eo ny mpisorona miaraka amin'ny fiarany fanekeny ary ny vahoaka no mamarana ny filaharana. Saingy norarana mafy tsy hamoaka feo na anakora ny Israelita. Ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina dia nanodidina ny manda avokoa ny vahoaka. Nandritra ny neninandro nanaovana an'izany, nanodidina ny tanàna izy ireo ary avy eo niverina tany amin'ny toby nisy azy. Tsy nisy feo mivoaka na fanakorana tamin'izany, saingy samy hafa tamin'ny andro rehetra ny andro fahafito. Tamin'ity andro fahafito manko dia nodidiny Josoa ny Israelita rehetra hoe impito ny mihodina amin'ny manda. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka: manakora fa efa nomeny Jehovah nareo ny tanàna. Dia nanakora mafy dia mafy ny rehetra ary dia nirodana ny mandan'i Jeriko. Rava ny manda, nahazo fandresena voaka an'Andriamanitra tamin'ity andro ity, nefa tsy voatery namaky ny manda akory izy ireo. Andriamanitra no niady azy ireo ary tsy nahazo fandresena ny herim-pon'ny mpiatafika tao amin'ny tafika Josoa raha tsy nino an'Andriamanitra. Tsy azon'izy ireo izany ady izany raha tsy natokony toromarika avy tamin'Andriamanitra ary nino fanetrehany izy ireo. Ny hoe manana herim-po dia mino ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana lehibe tao amin'ny zanak'Israely no nanampy azy ireo hiatrika ady ka nandresen'izy ireo nanoloana ireo ady isan-karazany. Tsy anisan'ny miaramilan'ny Israely angamba isika ary tsy mitovy amin'izy ireo mihitsy ny adratrentsika, fa ankonana iray anefa isika ato amin'ity fiangonana ity. Maro amintsika no misendra olana sy ady sarotra izay mitaky-herim-po sy finoana feno an'Andriamanitra avy amintsika. Ny antso an'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy ny fanamafisana ny fanatrehany tamin'izany sy be herim-po isika. Ity tontolo misy atika ity indraindray dia tena mampatahotra. Mety misy zavatra mampatahotra anao manokana. Mety misy toe-javatra izay tsy mampahazo aina anao. Mety mifanehatra amin'ny fiaikana tena sarotra ianao. Na inona atrenao. Na manahoana izany. Ny hery ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fiarovany dia afaka manampy anao. Ho be herim-po fa tsy tokony hiady irery ianao. Ny firariko dia hoe ny afatra nentina androany anampy atsika hitodika amin'Andriamanitra. Anao azy oloarany ny herim-pontsika sy ny fanantenantsika. Efa naresy izao tontolo izao Jesosy ary miantso atsika izy mba tsy hatahotra notraka ny tahotra rehetra eo ampotry ny hazo fijaliana i Kristy ary mba hatoky ny fanatrehany feno herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny hiday atsika rehetra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tamin'ny avatra mafonja izay nomeny antsika teo. Avatra izay tena mifanandrivy amin'izay ilaintsika amin'izao fotoana izao mihitsy. Amarana antsika izao fotoana izao ary dia andeha raha antsika manao ny hira 550 sy 500. Jesosy ve miaina.
Am'izao sabata manokana ho an'ny ankizy izay tanterahana eo anivon'ny fiangonana advantista maneran-tany dia tombontsoa lehibe ao antsika ny fianokana fotoana angatantsika amin'Andriamanitra vavaka ho an'ny ankizy ary vavaka ho antsika rehetra koa hamaranantsika ny fanompoam-pivavahana amin'ity sabata ity. Andeha hiaraka hivavaka ary isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro, amin'izao sabata manokana izao dia manantona ny seza fiandrananao zahay. Voalohany indrindra mangataka ny famelan-keloka avy aminao, mangataka ny fanadiovana avy aminao, mangataka ny ran'i Jesosy Kristy izay manadio sy manasa ho afaka amin'ny ota rehetra mba ho tanterahana aminay ane izany. Ka hoekena sy hoenona ary hovaliana eo amin'ny seza fiandrananao ny vavaka izay ho asandratray ankehitriny. Tompo Andriamanitro, amin'ity sabata manokana ho an'ny ankizy eo ny fiangonana advantista maneran-tany ity dia manona vavaka sy fitalahoana manokana izay ho an'ny ankizy. Ho an'ireo ankizy
zay tsy eo intsonina ray aman-dreniny, mety noho ny antony fahafatesana zany, mety noho ny antony ara-piainana ihany ko, toe-javatra zay miseho amin'ny fiainana dia matsiapa ho irery izy ireo zay tsy manana ray aman-dreny intsony. Andriamanitro, ianao ane hijery manokana an'izy ireo. Tompo, ianao zay nilaza fa tsy afoy, tsy anadino ny zanakao, mihoatra noho ny vehivavy zay mampinondro ianao dia tsy anadino an'ireo ankizy zay tsy manana ray aman-dreny. Ianao no horain'izy ireo, ianao no ihany fiainan'izy ireo. Tompo Andriamanitro, mivavaka ihany ko zahay noho ny toe-javatra zay misy akehitrindry ny aminaretina zay miteraka vokatra maro eo amin'ny fiainana, eo ny tsy fananana asa intsony, eo ny fiovan'ny fiainana ka miteraka fahasarana mahasamihafa, ny tsy fampikanina sy ny zavatra mahasamihafa, dia miatraika izany anko ary mizaka izany anko ireo ankizy zay tratrany zany tsy fampiana sakafo izany ary marefo eo amin'ny fiainana. Andriamanitro, jereo amin'ny fomba manokana izy ireo, hainao ny mamelona azy ireo, ary ianao dia efa laza zany mitenao fa ianao no amelona, ianao no ikarakara, ianao no andray tanana ny zanakao satria asa ny tananao izy reny. Tompo Andriamanitro, eo ihany ko ny tahotra zay misy akehitriny, tahotra ny aretina, tahotra ny hoavy, tahotra eo amin'ny fiainana amin'ny lafo mahasamihafa. Jesosy eo, tantera ho aminy teninao zay voalaza manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva, omba tokoa enao ary eo amin'izy ireo mandrakariva ianao, tsy andao an'izy ireo mandrakariva ianao, ary ho tsapan'izy ireo fa akaiky azy ireo mandrakariva ianao. Andriamanitro, ampio anko ny ankizy mba handray anao lay mpamonjy, eny tahaka anao Jesosy Kristy fony anao tety ambony tany zay nandray ny ankizy madinika ho eo aminao, dia fantatray ary inonay fa misokatra amin'ny ankizy rehetra inko ny tananao, te handray azy ireo ianao. Aoka ny fony ankizy tsirairay avy anko Tompo mba hisokatra ka handray anao ho mpamonjy ny tena manokana, ka nolo tena anao izy anotra ny fony ho anao ihany ko ny ankizy tsirairay avy. Andriamanitra tsara indrindro, ny teny zay nomenao nay teo ane dia mba hitoetra ty anatinay, ka ampitombo ny finoana, ampitombo ny fahatokina, ampitombo ny fanantenana aty anatinay tsirairay avy. Ary am'izao fiafarany fotoana am'ty sabata ity zao dia tanterao aminay ny tsodro zay voalaza ao amin'ny teninao. Andriamanitry ny fiadanana ne amasina anareo samo tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny tenanareo sy ny ainareo ary ny fanahinareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Ho amintsika rehetra ne ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavan Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ilay fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana za mivavaka izany. Amen.
miatra miatra ty fomahantra riraio nisandrinao anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao iraio fitiavana antsoko iana umetokizao ni saiko riraiko ubansamako iana anasitrana toko iana anasitrana iana riraio mahantra menatra mangaia riraio fitiavana antsoko iana umetokizao ni saiko riraiko ubansamako iana anasitrana toko iana anasitrana iana riraio mahantra menatra mangaia riraio fitiavana antsoko ankehitriny ry havana malala dia anatanteraka fotoana manokana antsika amin'ity sabata fa 5 ny volana jolay tia taona 2024 dia tsina zany fa ny fanatanterana ny batisa satria rehefa namafy ny ten'Andriamanitra sika tamin'ny alalan'ny conférence zay notanterana zay santatra ny amin'ny vokatra zay hojinjaina amin'ity taona ity aorianany conférence zay notanterantsika dia ankehitriny dia misy olona anankitelo zay iroso amin'izany batisa zany zay ho tanterana eto amin'ity toerana ity dia tsara ihany ny mampafantatra antsika ny fotoana zay atao eto sy ny zavatra rehetra zay nitanterana eto amin'ity toerana ity araka ny efa fantatsika dia ao anatin'ny ameana ara-pahasalamantsika voalohany indrindra dia tsisy famorina olona zay atao zany eto fa olona izy telo mianada miaraka amin'ny pastora ary ny solotena fianakaviana tena vitsy no manatrika manotrona moa zany zay manampy amin'ny fikarakarana azy ireo rehefa vita ny batisa zay ho tanterahana. Ny akoatran'izay dia ny fanarahana ny fepetra rehetra zay efa napetraka ny amin'ny fiarovana zany zay tokony atao dia izao rano zay ampiasaintsika izao zany dia rano mafana, rano zay nafanaina zany izy dia rano mafana no ampiasaina ato ary nasina produit ihany koa zay efa ampiasaina afana miaro amin'ny aretina zay hitantsika eto izany produit zany. Dikan'izay dia ny fepetra fiarovana rehetra zany dia efa notanterana avokoa mba ahafahana manatanteraka ny batisa amin'ity sabata ity. Tsy hoe makaty amin'ny radio azisy avokoa zay rehetra tianao batisa fa santatra zany ity batisa ity ny amin'ny ezaka fitoriana zay notanterantsika raha misy amintsika zay tapa-kevitra ny atao batisa any amin'ny toerana hafa rehetrany dia manantona ny tompon'andraikitra ao amin'ny fiangonana avy eo miresaka amin'ny pastorany distrika dia
atao ny fandaminana sy ny fanarahana ny fepetra rehetra mba hahafahana manatanteraka ny batisa ho anareo zay tapa-kevitra ny amin'izany. Ankehitriny dia iroso eo amin'ny fanatanterahana ny batistsika ny voalohany atao zany dia ny fanadinana azy ireo zay fanehoany ampabe maso ny fanekeny ny fahamarinana zay notoriana taminy ary ny fanekeny ankeo an Jesosy Kristy amin'ity sabata itya dia izy no hitarika atsika ho amin'izay dingana izay.
fotoana izao dia fotoana manokana izay ahafahana manatanteraka ny voady ho amin'ny batisa sy ny vavaka fanokanana. Ao amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tanin'ny andro fafito dia misy ny fanontaniana mba ho fanaovana fanekena sy voady eo amin'ny rano batisa tahakan'izao izay ho valiany candidat tsirairay avy amin'ny alalany hoe eny tompoko mifanaraka amin'izay zavatra nianarana sy ny fotomponoana izay inona. Misy fanontaniana 3 nefa misy ihany koa ny safidianana amin'ilay telo ka dia lay telo zany no andeha anontaniantsika an'izy reto mba ahafahany manatanteraka an'izany voadiny batisa izany. Ny fanontaniana voalohany dia zao hoe move ianareo manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanareo manokana ary move ianareo maniry ny ainany fiainana miray ao amin'ny Kristy izay mahavonjy atsika tsirairay avy manaiky an' Jesosy ihany koa ve ianareo tompo sy mpamonjy ny tenanareo manokana manaiky an'izany ve ianareo? Moveka ianareo ny fampianaran'ny baiboly arak'izay anehoana azy mazava ao amin'ny fanambarana ireo fampianarana fototra inony fiangonana adventiste amin'ny tanin'ny andro fafito ary move manomboka izao dia vonina ianareo ny aina ny fiainana izay mifanaraka amin'izay voalazana izany fampianarana izany manaiky an'izany ve ianareo? Move ianareo maniry ny atao batisa ho fanehoana mpabe maso ny finoanareo ary move ianareo manaiky ihany koa irinareo ve ny horaisina ho anisan'ny membre ny fiangonana adventiste amin'ny tandrony andro fafito izay ao amin'ny église francophone Ambodizatovy moa zany mazava ho azy ary move ianareo vonina ny andray andraikitra anohana ny fiangonana amin'ny famerenana izay tokony an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ampafolony sy ny fanatitra manaiky an'izany ve ianareo? Eny ary ava malala azoko antoka fa voaraintsika rehetra ny toromarika momba n'izany fanekena izay nataon'izy ireo zany ary misy ihany koa moa zany ny solotena ny fiangonana sy ny membre izay manatrika eto vitsivitsy izay eto zany move isika manaiky ny andraisana azy ireo membre ao anatin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny tsangatanana kavana izay manaiky dia mangataka antsika mba hanangatanana misaotra indrindra tompoko. Ankehitriny sika dia iaraka anao vavaka mandohalika mba ho fanokanana azy ireto ao anatin'izao batisa izao. Iaraka ivavaka mandohalika isika. Ilay Andriamanitra lehibe amin'ny fisainana ianao sady mahery amin'ny atao. Andriamanitra izay mametraka ny olona tsirairay avy ao amin'ilay fanjakanao ary napetraka ao ny batisa mba ho lalana atongavany amin'izany famonjena izany. Resy lahatra, tapa-kevitra ireto rahalasy anabavy ireto iroso amin'ny rano batisa. Nanatony izy ireo. Jesosy malalo raiso ho anao izy reto tsirairay avy. Atokano ho anao, aoka mba hosoranao manokana, ho mpitory ny filazantsara. Ny tenako izay natanteraka amin'ny batisa dia olombelona tsy mendrika ihany. Fa rehefa natsotra ny tanako eo ambony lohan'izy ireo mba handraisan'ny ositra masina, handraisan'ny fanahy masina dia aoka ikoriana ny famelan-keloka sy ny famondram-po ka azo ekena izao batisa izay ho tanterahana izao. Symbole ihany Jesosy eo zao batisa ny rano zao. Fa ianao nanao batisa azy ireto amin'ny afo, anao batisa azy ireo amin'ny ra ianao ary ny fahasoavanao andrakotra azy amin'ny andro sisa rehetra izay iainana. Dia olom-baovao amin'ny Jesosy izy ireo manomboka izao. Misy olona be dia be koa any atokantrano any amin'ny toerana maro samihafa mangetaeta teo atao batisa. Raha sitraka ao tompo ao dia ianao no hanokana sady azy ireo ihany koa tsy ala amin'ny fanapahan-kevitra izay efa noraisina ary amin'ny fotoana mety indrindra dia ho tonga eo amin'ny rano batisa izy ireo. Dia izany no etaetam-potononona sy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.
sy ho fanehoanao ampabe maso ny finoanao an' Jesosy sy ny fanekenao azy ho mpamonjy tenanao. Izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha napafy malala araka ny baikon' Jesosy Kristy tompontsika sy ho fanehoanao ampabe maso ny finoanao sy ny fanekenao azy ho mpamonjy ny tenanao. Izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sy ho fanehoanao ampabe maso ny finoanao azy sy ny fanekenao azy ho mpamonjy ny tenanao. Izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amen. Ava malala zay manatrika mivantana izao batisa izao a. Misy ihany koa mandre mivantana fotoana mety indrindra izao mba ahafahanao manolo tena ho an'i Jesosy Kristy. Amin'izao ora sy fotoana izao dia vita ny batisan'izy telo mianadaty eo izay nandraisany an'i Kristy tompo sy mamonjy ny tena manokana nasehony ampabe maso izany finoana izany. Ary dia hitantsika rehetra na dia ao anatin' izao krizy izao azy, ao anatin'ny confinement, tsy niandry, tsy nitaredretra satria fotoana mety tokony hanapahana hevitra izao. Tsy fantatrao zay avoakany ampitso. Move anao mbola mieritreritra hoe mbola ho lava izao andro zao, mbola afinaritra, mbola hiadana ihany. Fotoana mety hanolora-tena ho an'i Jesosy zao. Manasa anao Kristy, inona mampijanona anao? Raha efa narahanao fampianarana rehetra, raha ohatra ka efa nisy ihany ny fanapahan-kevitra tao anatinao tamin'ny fahamarinana rehetra zay efa fantatra. Ry ava malala, miantso anao Jesosy androany mba hanolo tena ho amin'ny rano batisa. Aoka tsy hajanona tsony anao, tsy hapetraka tsony anao, idodidody mihitsy anatona mpitondra fivavahana. Za atao batisa fa izao ny fotoana mety indrindra. Za dia manasa anao noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mba ho tena raisinao amin'ny mpamatorana ny antso izay atao eto androany. Fantatrao ve fa ny voalazany amin'ny marika 9:9 mahazatra loatra zany ary miverina foana amin'ny antso amin'ny fotoana rehetra izay anaovana batisa fa zay mihitsy atao batisa no vonjena. Ka noho izany, raha tianao ny ahita ny famonjena ary nyresantsika fa kandida ny lanitra ianao, raha tianao ny ahita ny fanjakan'Andriamanitra dia izao tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Ary zany ny antony izao batisa izao, zany ny antony ty rano asitrika ao anaty rano ianao mba ho atao batisa. Noho izany, aoka hibebaka amin'Andriamanitra. Mety mieritreritra ianao hoe mbola tsy ampy ny fianarana, tsy ho vita mihitsy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, hatrany an-danitra isika mbola hianatra foana. Fa raha misy ny fanapahan-kevitra, mirisoa amin'izany rano batisa izany. Mino afa misy olona matotra ato tokantrano ato amin'ny toerana rehetra zay ahitantsika an'izao batisa izao sy andrenesantsika. Ka noho izany, manasa ny ray aman-dreny rehetra mba anentana ny ankizy, ny zanaka ao atokantrano ao mbola mitaredretra. Noho izany, asevo mitsangana izy ireo, mitsangana mihitsy eo am-toerana ho antsika rehetra izay mahita ihany koa nizany izy ka resy lahatra ary maniry an'izany atao batisa izany. Za tsy miteny aminao hoe tongava aty zao dia zao atao batisa,
fa hoentina mbavaka ianao a fa misy fotoana izay voateny didany lanitra tsy azo isafidianana mibatisa raha teo any an-danitra ianao ity dia tsy maintsy raha teo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha sitraka ao dia mitsangana mafinaritra mahita rahalahy sy anabavy maro samihafa isika any atokantrano ao izay mitsangana ireo ny tanora mitsangana mihitsy aza menatra fa fotoana mety izao anoloranao tena raha sitraka ao dia makanesa mihitsy eo fovoan'ny trano na ianao rery aza dia makanesa amin'ny toerana anankiray manaova dingana mihitsy efa mitsangana ianao manaova dingana kely tsy haiko mandroso telo dingana ianao na roa dingana fa zay ny tena zava-dehibe fa hivavaka ho anao amin'izao rahasotoana izao hiaraka hivavaka isika tompo Andriamanitra eo amin'izao ora izao rehefa natao ny antso na dia tsy mifankahita aza izahay hitanao Andriamanitra avy any an-danitra ny olona tsopo rehetra ka mamaly an'izao antso izao midiran-tsehatra ianao mamangy manokana ny fon'ity olona ity ovay izy ary indrindra aoko vita batisa ny fanamasina ovay tsikelikely fanamasinao mba ho tonga amin'izao tandindona izao dia ny ranony batisa izay fandevenana ny ota ny fiainana tamin'ny lasa rehetra aoka ho toane izao etaetam-po izao ampio ny mpitarika rehetra mba hanao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanatanterana ny batisa manaraka amin'ny fepetra rehetra izay takina misy misalasala misy matahotra noho ny antony maro samihafa amangy azy ireo ihany koa ianao ary amin'ny fotoana mety indrindra dia ho tonga amin'izao fanapahan-kevitra izao aoka tsy rosaina izahay fa anatona ary vonona ny atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy amen ny tompony eny hitantsika rehetra ary aoka eo ambanin'ny fahasoavany ny zavatra rehetra apetrao ambavaka ny fikasana rehetra ka dia ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay mandrakizay Izao tenako izay feno ty zao indrindra fa ity foko ity Jesosy no atolotromba ho avaotsina tsy ananabana anao Jesosy Amari Jesosy ni fiainako kafe
jesomba utuniana ampitoevo amikio ny fitiavana itiavako ny fahavaloko Jeso ireo fomba ratsy zay nianako solore Jeso mahotena amboary Jeso ny fiainako Sanasi ni fiteniku Nega jesomba utuniana isaorantsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fotoana lehibe tokoa no ny arahantsika nanatrika teto a tamin'ity sabata ity ary fifaliana zay iombonantsika izany raha nahantanteraka niny fotoana tapany maraina iny isika dia miomakomana kosa hiatrika ny folakandro misento kely zany isika ao reo hira izay andravaka ny fotoana eo anelanelany fa amin'ny roso sasany dia iverina eto isika hiaraka amin'ireo fandaharana zay mifanaraka amin'ny mahandro ny ankizy maneran-tany an'izao fotoana izao tahaka ny mahazatra antsika dia mizotra izany fotoana izany amin'ny alalan'ireo fandaharana mafinaritra mampatsiaro atsika ny mazava-dehibe ity andro maneran-tany ity ary isan'ny koa ny fifampahery maranana ny sabata dia hiaraka amin'ny pastora mirahalahy isika pastora Ernest sy pastora Fanera ny faniritsika dia eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ny fiarahantsika manaraka izao fotoana izao samia mahita fifaliana ao anatin'izao sabata izao misaotra tompoko